vita sy midesa nono diavina marina fa indrandray sesilany iresetra mety manda rehefa tsarovy manomboka androany zay tiny tompo tsy mbaresy zany angavavao loentina izao anopona iana lalandavitra sy midesa nono diavina marina fa indrandray sesilany iresetra mety manda rehefa tsarovy manomboka androany zay tiny tompo tsy mbaresy zany angavavao loentina izao anopona iana fisika tsy manamanizany embotra ny finona no akoapinga resoa o tompo fefavonoka mindra sy erikerika saolavo ka manombokiza izoroanao anompo anao atrany atrany tsy menatrao satry matokinerinao jesosy taona maro enipolo izao teo ianao jesosy tsy namerana io irery nanolotanana tsy mba nandao avao zina eto indray ny voady anandratramo-ny anaro anao anio ampitso anolotena ity awirao fisika tsy manamanizany embotra ny finona no akoapinga resoa o tompo fefavonoka mindra sy erikerika saolavo ka manombokizao izoroanao anompo anao atrany atrany tsy menatrao satry matokinerinao jesosy fisika tsy manamanizany embotra ny finona no akoapinga resoa o tompo fefavonoka mindra sy erikerika saolavo ka manombokizao izoroanao anompo anao atrany atrany tsy menatrao satry matokinerinao jesosy ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo a tonga eto a izao sy anao iseho eo anatrehan'i Jehova ka dia mba tonga eto kosa tany tafaharoaro amintsika eto ko andeha isika hivavaka androka ny asan'ny maizina tsy anakery tsy anana fahefana eto amin'izao toerana izao vavaka tsika raha eo misaotra anao zahay fa mbola novelominao tratra izao maraina izao manome voninahitra anao eto izahay miantsoantso ny anaranao zahay Jesosy ianao ane ny tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra katraty tany anao zao rehetra izao ny fahefanao no ambony indrindra mahery indrindra zany miantsoanay ny anaranao ary indrindra Jesosy anatanterahanay ny teninao hoe zay rehetra mino ane dia afaka manao asa mihoatra noho izay efa vitanao indray toy izay Jesosy araka amin'ny fahefana izay efa nomenao anay anitsaka ny menarana sy mainka anareo ary andresy ny hery rehetra nana fahavalo ka tsy hampaninana anareo izany
roainy dia volo ianao dia andositra anareo izy noho ny amin'izany fahefana lehibe zany Jesosy dia indray toy izay hiara-ika nangana ny tananay ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona sy mahery avy any Nazareta tompony sy fahefana rehetra any an-danitra ka hatretỳ an-tany nazona mandidy anao Satana devil Satana pakurur miala devil blocage sana nanzara vatipe na dava klielwan miala na reu afatra mran Jesus sotra Jesus sotra ndrindra Jesus malala sotra tumpo sapanay Jesus ny fanatrehanao ny sotranao zay ankehitriny zay dia mangataka mba ho rakofanao amin'ny ranao mba hanenika anay ny fanahinao masina misaotra indrindra tompo malala ny devolo fahavalo izay noroanay teto dia afatotra amin'ny ranao tsy hita mberimberina ary tsy manana fahefana aminay misaotra indrindra Jesosy amen andeha ary isika ary havana ampitombona aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fiadanany mba hanjaka amintsika mandritra ity tontolo andro ity ame voninahitra n'Andriamanitra isika fa masina loatra izy izay manatrika antsika eto voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany haleluya masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen fotoana manokana ho an'ny kristianina tanora zokiny androany miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy natratra izao fotoana nivo ny fankalazana izao eny fa na dia ao anatin'ny hoe zavatra miotakotakara ny fiangonana dia efa nanomana an'izany Jesosy ho anay koa izao ny tenin'ny tompo amin'ny sampana kristianina tanora zokiny tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao dia hiaro anao ka hanome anao fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava ho amintsika rehetra ka tezohana izany ary aritra mandrakizay ny antsika amin'ny fanompona azy ho toy izy antsika ny famezam-boninahitra n'Andriamanitra ary havana hovakitsika ny salamo fahavalo amin'ny telopolo amin'ny zato salamo fahavalo amin'ny telopolo amin'ny zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy mivetesitsika dia aorianan'izay ny hira fahafito ao amin'ny firana fanampiny ny andininy voalohany ihany tsy hainay ny angina ka tsy ankalaza ny avo rehefa hitatsika ny salamo dia arahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe iteranao amin'ny foko rehetra aho eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao hivavaka manandrify ny tempolonao masina aho ka hidera ny anaranao no ny famindraponao sy ny fahamarinanao fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra tamin'ny andro nitarainako nomenao fahasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko Jehova hiteranao ny mpionsana rehetra amin'ny tany fa andre ny tenin'ny vavanao izy eny hirany amin'ny lalàn'i Jehova izy fa lehibe ny voninahitra Jehova amen Mamelu
mahatratra ne no asandratra eo anao. Ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Lay Andriamanitra mahery, lay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Lay Andriamanitra nahatoy izao anay, lay Andriamanitra mitafy famindram-po ka name anay an Jesosy Kristy zanany. Lay zoko malalanay, lay tena tia anay. Miaraham-panao eto amin'izao toerana masina izao zay Jesosy a. Manome voninahitra anao, manandratra ny anaranao masina fa tsara ianao sady mpanao tsara amin'ny fiainanay. Ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao ny mbola nahatoy izao anay. Tsisy resy anaty zay Jesosy a. Fa natsanganao amonjy ny tempolinao masina, anompo anao ary anompo anao ampifaliany zay androany. Be dia be ny zavatra natrehanay nandritry ny herinandro iny, kanefa notahinao manokana ny mpanomponao Jesosy a. Nahatratra izao fotoana izao. Mino atompo fa eto ianao, anatrika anay feno eto ianao, dia ho hitan'ny olona tokoa Jesosy ny fahazavany tavanao. Sotranao zay, fa nanerikerik izay, nanatahotra izay, dia teo foana ianao niaro anay, satria tena tia anay ianao Jesosy. Ankehitriny indreto ny mpino anao, indreto ny zanakao Jesosy a. Hanome voninahitra anao. Tsy mahay manaja anao tanteraka izay satria mbola eto amin'ny tany fandalovana feno faharatsiana. Fa raha ioby anao zay Jesosy, dia mitsangana tahaka izao ny vitanay manondrika ny lohanay. Kanefa tompo akasitrao zany, fa mba vokatry ny fonay hoentina manaja anao, hoentina manome voninahitra anao manao hoe: Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahy ny tany rehetra. Amen. Eto ampitsanganana ihany tsika ry havana, dia iaino sahady ny sakafom-panahy izay omeny Jesosy atsika amin'ity androandroany ity. Inoko marimarina fa tsindrin-doana ianao iaino ny afatry ny tompo a. Dia ho tanterahantsika ny hira amin'ny FFPM 3:30 hoentintsika hiatrika an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny andiny ny voalohany ihany. Eto ho avoantsika ilay mazava tokana. Jesosy tokontsika tompony fiainana, tonga eto amintsika oloko vangehana. Izy no hitory-teny. Jesosy tokontsika tompony fiainana, tonga eto amintsika oloko vangehana. Izy no hitory-teny, Famiani nunumeni ausulufuina. Mipetraka ny fiangonana. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanamasino. Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany ianao. Andriamanitra tia anay zanak'olombelona ihany koa ka tsy mahafoy anay. Dia ny tamin'ny fiainanay ianao ry tompo tany ny alina mangina iny. Nanome anay tombon'androm-pahavelomana na tratraranay ty alahady andro tsara 20 ny volana septambra amin'izao taona 2022 izao. Sotranao izay fa fitahina avy aminao izany. Tonga eto izay ary ankehitriny Jesosy an'ireny hafatra avy amin'ny teninao. Fa ny teninao no hainao an'izay mahazo azy. Ny teninao no fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana ety ambonin'ny tany. Ary ny teninao ilaina andrenana n'izao tontolo izao. Mangataka aminao mitenena tahaka amin'ny fombanao.
fa miaino anao izay eto amin'ity toerana ity. Fanahinao masina ane ameno anay eny fitoerana eny ka hanenika anay hatrany tapiny doka hatrany paladiry tompo fa izay taria amin'ny fanahinao ny zanakao. Ary ny anjelinao sy miaramilanao analokisa itobo manodidina n'izao fiangonana masina izao. Fa nanome toky ianao Andriamanitra hoe ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy amin'ny tahony rehetra. Dia mitenena tahaka amin'ny fombanao fa miaino anao izay. Misaotra indrindra zoko malalo, misaotra mpamonjy eo. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo ampitomboana aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Afifaliana ry havana no iarabanantsika vahoaka an'Andriamanitra malalan'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra ity Alahady faha-efatra amin'ny volana septambra ity. Alahady ivon'ny fankalazana ny faha-enimpolo taona nijoroan'ny sampana kristianina tanora zokiny. Ary dia miarahaba manokana nareo rahalahy sy anabavy izay mpiara-miasa ao amin'ny Tompo nahatratra izao fotoana izao. Ety fiandohana mety hametraka fanontaniana isika hoe fa maninona no 80 taona ny sampana fa amin'ny fiangonantsika ary mbola tsy 80 taona. Fa rehefa tany amin'ny fotoana niorenana tany Andravoahangy fivavahana, rehefa nidina teto isika tamin'ny taona 2024 dia mifanarahana tamin'izany hoe izay sampana tsy miova ny anarany fa nitondra ny anarana trany amin'ny efitsika Andravoahangy fivavahana nidina teto dia mitohy ny taona niorenany ary izany no ankalazana rehefa tonga eto amin'ity toerana ity. Dia izany no antony satria ny sampana katezo niorina tamin'ny taona 520 ary dia taona 520 tsika 80 taona izany ny sampana no nisiny. Tamin'ny andron'ny ady lehibe rehefa niantso miaramila tany amin'ireo zanatany ny Frantsay dia niantso miaramila andeha hiady taty Madagasikara. Falo ny tovolahy rehetra tamin'izany fotoana izany dia hiary tanindrazana. Nisy tovolahy anankiray tena faly ary vonina hiatrika izany ady izany, ny anarany dia hoe Grégoire. Efa vombonina fa tonga ny fotoana ialana teto Antananarivo satria niondrana tsambo any Toamasina. Nentina tamin'ny kamiona ka ao Toamasina. Vonina. Fa rehefa tonga Toamasina ka nahita hoe iny ranomasina tsy maintsy hizorantsika ary iny sambo hitondrantsika. Niketraka ny finoana fa toa manonja ny ranomasina ka tonga tao an-tsainy avy hatrany no hoe mbola ho tafaverina tia tanindrazana ve sa dia ho rendrika eny ambony sambo eny andi ity alon-drano ity. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, toy izany ny fiainantsika ankehitriny kanefa kosa Jesosy nanome toky fa izao izy tsy andao anareo mihitsy na afoy anareo akory fa na dia mandra-pahantotrareo ary tsy miova ary mandra-pahafotsy ny volonareo zay amin'ny sahirana hikarakara anareo. Andeha ho jerentsika vetivety ny voalaza ny tenin'ny soratra masina araka izay hita ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo toko 10. Hebreo toko 10. Andininy 530 ka hatramin'ny andininy 530. Bokin'ny Hebreo toko 10 andininy 530 ka hatramin'ny andininy 530.
amby 30. Anerinany bokin'ny Filemona no misy ny bokin'ny Hebreo ary alohan'ny bokin'ny Jakoba. Rehefa hitantsika ny 530 ka hatramin'ny 730 andeha rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ko aza manary ny fahasainareo izay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitarehdritra. Ary ny oloko marina dia ho velo ny finoana, fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny teny faneva no fidin'ny sampana katezory avana. Ao anatin'izao fankalazana ny 100 taona ny orenan'ny sampana izao, araka izay voasoratra eo amin'ny 730 tapany amana hoe fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Inona moa mampiemitra ny olona ety ambonin'ny tany raha eo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra? Matoa ny tenin'ny soratra masina miteny hoe isika tsy mba naman'izay mihemitra dia maninona zany? Efa nisy ny mihemitra amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy Tompo, niala tamin'ny fahazavan'ilay mazava ary nandeha nanaraka zavatra hafa ety amin'izao tontolo izao. Indray maka efa elaela nisy mpanompon'Andriamanitra tonga tato anatin'ny fiangonana. Anatitra akanjo masina fastera. Maninona ianao ano anatitra akanjo masina? Ifindrany amin'ilay fiangonana anankiray ery. Ato amintsika hitakiana vola mpikambana ao anatin'ny sampana, hitakiana vola amin'ny alalan'ireo adidy maro samihafa ny mpivavaka an'ilay fiangonana izay ifindrako, izahay indray no mena vola. Zany ny teneniny. Dia ozy amantsy anazy hoe nga adininao miteny soratra masina. Aiza tia an'izao tontolo izao na ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia an'izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia tsy ao aminy ny fitiavany iray. Mihemitra ny olona amin'izao fotoan'izao ry havana rehefa tsy ao aminy ny finoana tanteraka an' Jesosy Kristy Tompo. Zany mampiemitra ny olona. Tsy manana finoana mihorim-paka ao anatiny ao, ka eva amin'ny fampianarana maro samihafa ety ambonin'ny tany. Rehefa misy zavatra anankiray mitranga dia toa lasa miala amin'ilay marina dia ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Nisy fijoroana vavolombelona tamin'ny herinandro iny tao amin'ny radio atsika. Ozy ity mpanompon'Andriamanitra anankiray rehefa nijoro vavolombelona. Zaho ozy ny ray aman-dreninay tsy mba mpivavaka fa mpanompo sampy, ary dia nanaraka an'izany aho. Ny tety izay dadarabe rehetra izay mpimasy azo lazaina hoe malaza teto Madagasikara fanarary. Rehefa tany amin'ity mpimasy anankiray tena malaza izahay ozy, dia izao no tenenin'ny skidy. Rehefa ny skidy ilay mpimasy, tsy hisy hevitra tsony fa tsy vita tsika io.
dia hoy izy matsan'ilay olona marary hoe mandehana mivavaka fa tsy vitanay tsony. Dia aiza ianao ne ny tena ny anteheranay hatramin'izay, nitokinay hatramin'izay, ny razam-benay nanompo anao, ka ho anany tsy vita tsony. Tsy vita tsony ho atsy isy hevitra. Mandehana mivavaka amin'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Dia izy ozy ny nanoro any amin'ilay fiangonana tao hoe Taninanandrano ianao no mandeha. Dia nitady an'ity fiangonana ity aho ozy ilay olona. Ary rehefa tonga tato nanaovana asan'Andriamanitra, lay aretina tsy sitrana nandritra ny 50 taona maro, nesana nandritra ny 7 andro tato anatin'ny fiangonana, afaka ary sitrana tanteraka. Zay ho izy natonga anay menakavy hivavaka ato amin'izao fiangonana FVVM Taninanandrano izao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mila tena manana finoanan'Andriamanitra isika. Miorena tsara amin'ny finoanan'Andriamanitra. Aza miovaova. Fa voalaza ny tenin'ny soratra masina eo amin'ny 9:30 hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Mila miorina amin'izany finoana izany isika rehefa. Fa ny tantara rehetra atao anatin'ny Baiboly manomboka any amin'ny testameta taloha ka hatraty amin'ny testameta vaovao, rehefa tena niorina tamin'ny finoana ireo mpanompon'Andriamanitra, tena natoky an'Andriamanitra ary tsy niova tamin'izany fatokiny an'Andriamanitra izany, namonjy azy Andriamanitra. Namonjy azy Andriamanitra tamin'ny ady rehetra izay natrehany tetỳ ambonin'ny tany. Namonjy azy Andriamanitra ka tsy mba nanadino azy. Ary mbola niara niasa taminy mandrakarivana dia tody zavatra tsarotra sy fisidrana mahamay ary ny finoana izy ireny. Raisiko ohatra fotsiny raha nijeritsika ny bokin'ny Daniel, amin'ny tantaran'ny Daniel, rehefa tsy nety niekohaka tamin'ny sary olona volamena izay natsangan'ny Nebokadnezara. Dia izay tsy miekohaka amin'io ozy ny mpanjaka tsy maintsy atsipy any andavaky ny lioany, ary nisy mpiampangana ka ny amin'ny mpanjaka hoe ilay Daniel io tsy mba miekohaka amin'ilay sary izay natsanganao. Nanontaniany Daniel, fa maninona ianao tsy miekohaka? Atsipy any andavaky ny lioana ane ianao? Dia ozy Daniel, ry mpanjaka, Jehovah Andriamanitra rery ihany no iankofana. Ary io Jehovah Andriamanitra izay ivavahako ry mpanjaka mahavonjy amin'ny vavan'ny lioana io. Dia hitantsika ny tantara fa rehefa natsipy tao andavaky ny lioana Daniel, tsy nanan-kery tamin'ny lioana fa izy indray niondakondana teo amin'ny lioana. Zany ny finoana tediavin'Andriamanitra amintsika ry havana amin'izao andro lalovantsika izao, mba hivelomantsika iainantsika ety ambonin'ny tany, ary tsy tonga antsika hiembotra handeha hiala amin'Andriamanitra ka hanompo zavatra hafa ety amin'izao tontolo izao. Faharoa manaraka an'izay, tsy vitany hoe mila miorina amin'ny finoana ihany tsika, fa manaova ny asan'Andriamanitra ry havana. Ataovy ny asan'Andriamanitra, fa rehefa tsy manao ny asan'Andriamanitra isika olombelona, izany mahatonga antsika miembotra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ety ambonin'ny tany. Rehefa tsy manao ny asan'Andriamanitra. Jesosy dia miteny hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro. Ary ny aniko ny Tompo dia manao ny sitrapony raiko sady mahavita ny asany. Izany ne le asa sain'Andriamanitra ataontsika ety ambonin'ny tany, fitoriana filazantsara, fanambarana ny hatsarany Jesosy Kristy Tompo, fampahafantarana ny olona. Alay Jesosy io dia mahavonjy azy araka amin'ny voalaza amin'ny boky ny mpanao salamo hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ataovy ny asan'Andriamanitra ry havako.
fa izany no antony havelomanao ety ambonin'ny tany. Mandehana mitory filazantsara. Ambarao fa tsara ny manaraka an'Andriamanitra na ara-lanitra sy ny tany. Ampahafantarin'ny olona fa Jesosy irery ihany no mahavonjy amin'ny ady atriany ety amin'izao tontolo izao. Fa izy no miteny hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao, anameloka n'izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Taovy ny asa. Sampana kristianina tanora zokiny tamin'ity taona ity, teo amin'izany asan'Andriamanitra ny tanterahana izany, dia tany ambanivohitra Panituliara. Tany amin'ny toerana ambanivohitra antsoina hoe Bokonaka. 50 kilometra miala eo Pani, 730 kilometatra miala tia Antananarivo. Misy an'izany. Anisan'ny antsoina hoe namakilay tamin'izany toerana izany ny sampana Katezo. Lazaiko anao fa niofa amin'ny fiarakodia izay nandehana anay tany nandritra ny 520 andro. 80 millions de francs niofa amin'ny fiarakodia nitondra anay. Dia metraka fanontaniantsika hoe mandany vola be. Fa rehefa tonga tany nanao ny asan'Andriamanitra honeny ianao mijery ny vahoaka. Mahatsiaro ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo hoe nampahantraina ny olona tahaka ny ondry tsy misy pia izy. Tsy misy fiangonana andry. Fiangonana loterianina izay no misy teo amin'ilay toerana, fa nampitandrina rehefa retraité efa 70 taona ilay pasteur. Dia tsy dia afaka intsony manatanteraka amin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa tonga tany ny sampana nanao ny asa fitoriana filazantsara. Nandritra ny teo amin'ny 7 andro teo amin'ny janonana tao amin'ilay tanàna. Nanaovana asa, nitetezana fokotany manodidina amin'ny 8 teo. Fa zao rehefa natao ny asan'Andriamanitra ry havana, be da be ny olona nresy lahatra. Maro ny demoniaka no sitrana. Fa ny andro tsy mba tahaka ny ety amintsika fa vao mivavaka ianao dia efa mitsipatsipaka eo daholo ny olona mihetsika tromba sy ny mihetsika devoly rehetrarehetra. Anaovana asa. Ary rehefa nanaovana asan'Andriamanitra, be da be ny sitrana. Atao amin'ny toerana anankiray. Tao amin'ny fokotany anankiray atao hoe Akilimaremira. Nisy mpimasy 30 taona nanaovana ny asa ny mpimasy. Araka ny tantarain'ireo mpakavato soa rehetra, mpakavato soa any amin'ny faritra Ilakaka. Aty amiko daholo ireo ozy maka fiarovana satria mipetraka tany ataloha. Katekista tany amin'ny fiangonana anankiray tsy tononoko izany lehilahy izany. 10 taona maro. Sady manao ny asa ny mpimasy. Nalemy tsy afa-nitsangana mandritra amin'ny 10 taona. Tsy afaka mitsangana fa eo am-pandriana. Fa rehefa tonga ny sampana anao tafika masina, ianao ve tena mino ny anaran'i Jesosy? Natao mo nitoriteny atamin'izay dia ozy hoe azafady rapasy, mba mitany anao aho, za katekista, voavaky daholo io Baiboly io manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Nanasitrana olona Jesosy. Ny jamba napairatiny, ny mandringa natsangany, ny maty ary, mbola novelominy. Fa maninony zao Gabriel ozy ny tsitraniny. Fa zay ny anaran'ilay rangahy. Teo zay amatsy anazy hoe satria mbola misy hevitra mampisaraka anao aminy ka tsy manasitrana anao izy. Fa i Baolo mifahotanao dia manatona azy. Raha iso izy ho tompo sy famonjy ny fiainanao dia ho hitanao fa ho sitran'Andriamanitra ianao. Tapa-kevitra izy ry havana. Natolony daholo ny ody rehetrarehetra tao aminy. Nisy 3 sase, le sase mainty be reny, rehefa nangonina 3 ohatr'ireny. Ary ny kahe zay vao nahita an'izany afaka ity reny mpanao dadarabe sy mpimasy reny.
tena manana kahe ohatran'ireny mianatra any ampianarany ireny. Nangonina ny kahe nisy ray baoritra kely. Ary dia misoratra ao anatin'ilay kahe daholo momba ny ody rehetrarehetra. Ty ohatran'izao, ty fanasitranana hanina, ty famonoana, ty ohatran'izao. Foinao ve ireo hodorana? Omeko anareo ireo ozy fa ataovy an'izay tianareo ilavana azy. Dia ozy aho hoe izay tsy mitondra ody zany fa tsy maintsy doroana eto masinao ireo. Rehefa tena tapa-kevitra ianareo. Ataovy hainga anara-pasy fa teo afaka. Nodorana daholo ny fanafody ry havana. Tao ny moara misy anaky-efatra tao anatin'izany. Nodorana daholo. Rehefa mahay ny fanafody rehetra ka nanaovana asan'Andriamanitra izy. Tamin'izay vao tonga teo ny bataina izy nakeo atokotany. Fa rehefa vita ny asan'Andriamanitra afaka nikisaka nakao an-trano. Ary rehefa miverina izay ny apitsy dia indro mbola misy ody anankiray sase ny andro teo. Ty mbola izy rapasy fa tsy hitan'ilay vadiko ty tao ambamy fandriana tao matsy eo. Nidorana indray iny. Fa vita ny asan'Andriamanitra ry havana afaka nandeha izy. Zany Jesosy vavahanao eto amin'ity toerana ity, atononao eto. Ka androany ny tenin'ny soratra masina miteny aminao hoe aza ho isan'izay tsy mino. Fa mba minona ny asa ihany ary. Mino ny asan'Andriamanitra. Ry kristianina tanora zokiny 80 taona nanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Raha izany 80 taona izany dia olona efa tokony hisotro ronono raha maha olombelona tsika. Fa ny tsika araka miteny faneva dia manavola voady indray tsika kehitriny hanompo an' Jesosy. Aiza ho isan'izay mihemitra. Mitoera amin'ny finoana. Mandeha nataovy ny asan'Andriamanitra. Ary manana fahamasinana mandrakariva eo fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Fa ny soratra masina dia miteny hoe izay tsy manam-pahamasinana tsy mba ahita ny tavako na oviana na oviana. Fa izay manana fahamasinana no ahita ny tavan'Andriamanitra. Mandalo ady sarotra sy fisidrana amin'ny finoantsika kehitriny. Indraindray tsika teo tehetena hoe aiza ary Jesosy no avelana ohatr'izao zahay. Fa Jesosy ry havana tsy miovio. Tsy miovio. Fa mbola manana fahefana hamonjy anao io. Manana fahefana hiara-dalana aminao io. Gehazi izay mpanompon'ny Elisany tena miteny rehefa tonga ny fahavalo hoe indrisy tompoko, maty isika. Fa fahavalo manodidina antsika. Dia ozy Elisa hoe ny momba antsika dia ny feno momba azy. Afahiratiny masony Andriamanitra ozy Elisa. Rehefa nafahiratiny masony, feno miaramila manarivo ny tendrombohitra manodidina ny toerana izay nisy andry zareo. Mitana fiadiana hiady amin'ny fahavalo. Manana finoanan'Andriamanitra dia ho hitanao izany famonjen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Manana finoana ry FVM fa Andriamanitra tsy manadino anao. Nanao fanekena izy araka miteny fanevantsika FVM ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Ka rehefa izy miteny hoe ho ao ny masoko, hijery anao izy dia hanasoanao. Rehefa izy no miteny ny foko ao aminareo mandrakariva dia hanatanteraka amin'ny teniny izy izay nitenen'i Jesosy Kristy Tompo. Ary amin'ny filazantsara araka ny Jaona 10 ny andininy 10 hoe izany vavahadin'ondry raha izany ho idiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hoanina. Hamonjy anao Andriamanitra, tsy manadino anao izy, fa mbola miara-dalana aminao ry havako. Raha tena mino azy isika, manatanteraka ny asany ary mandeha amin'ny fahamasinana dia ho tanteraka aminao miteny ny soratra masina hoe isika tsy mba naman'izay mihemitra fa naman'izay mandroso mandrakariva mba handova ny fiainana mandrakizay. Dia rehefa vitanao ny asa atao ety ambonin'ny tany, faly Jesosy apiditra anao amin'ny fanjakan'ny lanitra
ka hiteny aminao manao hoe avianareo zare efa notahiny raikio midiraka mandovany fiainana mandrakizay izay efa nomaniko ho anareo. Ho aminao ry avany izany tenin'ny soratra masina izany, hanananao fanantenana ary toetra ao aminao, dia ho tanteraka aminao ny soratra masina ka hiteny ianao aminao hoe raha mbola isy koa ny farany tsy ho foana amin'ny fanantenanao. Ho an'Andriamanitra mivoninahitra fa fitombony amiko so aminao mandrakariva ny fiadanana sy ny famindrapo avy amin'izy Tompo. Amen. Eny ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo. Mamy toy ny tantely ao am-bava ny tenin'Andriamanitra. Fa saingy kosa, indraindray ny fiainantsika kristianina zatra mandre, fa rehefa misy ny tafio-drivotra dia manadino ny tenin'Andriamanitra. Faraka n'ilay teny tao amin'ny Hébreu teo dia mitandrinitsika fa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Andesika ry havana hanantona ny Tompo, zasy anao. Tsisy nahatanteraka ny tenin'Andriamanitra, vadibadika tsika. Indraindray tsika mieritreritra hoe fa ahoana ary Jesosy izany toatra ny ela loatra amin'ny fiasany. Tsarovy ry havana fa ny Tompo tsy miova, fa isika olombelona ny miovaova. Ko andeha isika tsirairay avy izao hanantona ny Tompo, anatratra n'ilay hiritsika hoe Zanahary tsy mba tiany fahaverezanao. Hira FFPM 720 izay no ataontsika eo am-pitsanganana dia anatitra ny tenantsika isika hifona andadilady eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny tsy finoantsika ny amin'ny fiemorantsika. Zanahary tsy mba tiany fahaverezanao. Tsangantsika tompoko. Ataovy amin'ny fonao zany hira izany. Zanahary tsy mba tia ny fahaverezana, izy ranao be fitia, tsy mba mahafoiana ny indre zay Jesosy manantona anao, ianao ilay be fahasoavana, ianao ilay mamindra fo, ianao ilay Andriamanitra tsy mandinika ny fahotanay. Fantatrao ny aminay tsirairay avy ane Jesosy, ary ny teny eninay ihany no mitsara anay ane Jesosy. Milokaloka zay, mivoadivoady zay fa tsy hiala aminao, anao ny sitraponao, anao ny asanao. Fa rehefa misy ny tafio-drivotra Jesosy, rehefa misy ny manahirana ety amin'izao tontolo izao, miazakazaka mitady zavatra hafa ane zay Jesosy. Isan'angotra amin'iza ho any amin'iza moa zahay Jesosy, ianao ny andohanay ary ianao ny mbola hiafaranay. Indreto ny kristianina rehetra, indreto ny sampana tanora kristianina zokony, manantona anao Jesosy fa tsy mendrika izahay, ary tsisy afa miala amin'izany teninao zany zay. Miolakolaka ange izay Jesosy. Raha tena marina metsara vela tsy aminao, eo amin'ny molotray ane Jesosy dia tena miteny foana tianay ianao Jesosy. Zany foana. Sotranao zay noho ny amin'ny teninao mampatsiaro anay, fa tsy maintsy mibebaka eo anatrehanao zay. Fa raha tsy bebahana isan'andro ianao zany ny teninao dia anasa ny sabatrao. Mandrafo aminay Jesosy amamelany elokay, fa tsy vitanay ny sitraponao. Miovaova anay zay Jesosy. Tsisy afaka amin'izany zay.
ianao nefa ny teny fa tsy mba nitolo fo mandrakariva ianao araka ny teninao fa sao dia reraka ny fanahy izay noforoniko tsy hanontolo mandrakariva ary tsy ho tezitra mandrakizay saotra anao izay Jesosy ianao rery ihany no Andriamanitra afaka manala fahotanay afaka mamindra fo aminay satria efa vitanao anie Jesosy efa nataonao nalatsaka an-dranao saotra anao no izay amin'ny famonjenao zany misaotra anao fa zany hery hoentinay indray hitraka andeha zay Jesosy ary mangataka amin'ny fiarovanao mahery zay mba tsy hatoky teny zay Jesosy fa ianao ny mpiaro anay ianao le tsy mba tsy marina ka hanadino anay zany ny teninao Jesosy misaotra anao ny fifaliana omenao aty anatinay fanatanterahanao ny teninao hoe na ny mpanompo izay efa novidiako hoe tsy mba hariko misaotra indrindra Jesosy faly ny fonay Jesosy fa niona tamin'ilay mpanjaka ny mpanjaka nahazo teny fampiononana ny fonay fa tsy miova ianao fa ianao rehefa tio ianao dia tia hatramin'ny farany sazay ankehitriny Jesosy ivety ny hira ny Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra raiky tompanao lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokony atombotsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjine nijalana napakipody nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainansita sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka ao kavanan'Andriamanitra ray tsy toa viany miaviny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao fiombonany ny olona masina ny famelan-keloka fitsangahana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen ovetesitsika ho hira fanoloran-tena mpitsanganana ihany ny hira fasivy amby zato amin'ny FFPM indro tompo fahomeko ho anao ny tenako andiny ny faefatra ny ataontsika ira miloka tomponay Jesosy raiso mba ho fanatitra velona ho anao dia ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen petraka tsika Kristianina tanora zokony enimpolo taona sahatsy zay mba fantatrao moa izy ny tena zokony indrindra ataontsika zany kristianina zokony zany dia pasteur André Natahotra ny tena zoko be antsika sa ahoana izy ny tena zokony nabisen'izao kristianina tanora zokony zao ary ny tena zokony be tsara indrindra miaraka amintsika isan'andro dia le zoko be dia Jesosy Kristy le zoko be malalatsika mitantana antsika isan'andro san'andro dia arabaina ny kristianina tanora zokony natratra zao vokatra sy fahatserovana zao ka dia ny teny soratra masina ho anareo sy ho antsika izay mandeha na dia rentsika tsy enjera rany izy avanandro
dia amin'ny anaran'i Jesosy no makiko an'izao teny masina dia masina izao. Fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery tokoa, tahaka ny iankarany, tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka, dia naiza ilay ankatizo na roviana miaraka amin'ilay zokobe antsika ny an-danitra ny pasteur indray nataon'ilay zokontsika eto hita maso, dia tsy ho reraka nareo fa dia ho tojo foana amin'ny tarany izay alerehetra nareo. Arahaba ary ilay nasoavina ny tompo mombanao anareo tompona aniversaire rehetra izay nanolotra ny zovonikazo tsara tareto amin'ny aritary zao eto amin'ny réseaux sociaux ny première ny deuxième sy ny quatrième any fa ny Solomona ro Jesosy tsy nitafy atsara taretaka izao ka dia ovakiko amin'ny mpitiavana amin'ny mpifaliana voninahitra Andriamanitra ny anaranareo tsiray avy izay nanoratra teo ambaravarana teo na lehilahy na vehivavy na ankizy na tanora dia amin'ny anaran'i Jesosy. Rahalahy ary manana vonisoana antenaina mba ila amina tsara ny tokantrano. Rajonina Narindra Martin Tsik Patrick mangataka fahasalamana. Rajonina Solomon Idéal Miguel mangataka fahaizana. Ravoniary Malala Florentine tamin'ny 23 septembre. Andrian Milante Aina Finoana Marcia Valtona mangataka fahendrena. Ramarikoto Andrianaivo sy Rasolofo manana voa tamin'ny 26 septembre. Andrianaivo John Alain Gérard tamin'ny 25, Andrianantenaina Njara Tina Fanily tamin'ny 26, Rabe Miloro Fiaro tamin'ny 13, Rabe Miloro Feizo tamin'ny 27, Rakoto Arvelo Vola tamin'ny 25-9, Razafindrakoto Mamlalao Nelly tamin'ny 22, Ambintsonantenaina Rakoto Armanana tamin'ny 27, Andrian Milante Aina Marina 10 taona mangataka fahaizana. Ramarikoto Andrianarivo sy Razafimanana voahirana 10 taona mariage. Rajona Arvelo Richard sy Rasolofo Njatovo Tantely. Randriamanana Rodin tamin'ny 24, Andrianjara Niovy Manana tamin'ny 25, Andrianjara Tsiory Fanasina tamin'ny 18, Raharso Justine 17 taona mangataka fahasalamana. Rabe Sotome Fifanambinana Liantso tamin'ny 27, Rakotondraso Antsanirina Ikoriantso tamin'ny 14 ans tamin'ny 28, Andrianirina Tsitoaina tamin'ny 27, Entso Rakotondraso Nomeniavo Andi tamin'ny 17 mangataka vavaka noho ny amin'ny fianarana. Dia izay ny anaran'ireo vahoaka an'Andriamanitra nanoratra ny anarany mba hovakiana eto amin'ny alitara ity mba hanakoaka eto tany sy any an-danitra. Ny teny tsara indrindra cadeau d'anniversaire meny Jesosy ho anao anaka dia raketo am-ponao fa raketonao am-ponao ny tenin'Andriamanitra izay hoentinao mandava-taona indray dia izao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny aobolana. Aobolana toko faha-efatra andininy faharoapolo ho antsika rehetra koa izany na dia ho an'ny anniversaire anaka tandremo ny teniko. Atingolany ny sofinao eny ny filazako, aza vely hiala eo masonao izy fa raketo am-ponao dia haintsika tsinjery ny tohany fa hainao any mahazo azy izy ary fahasalamana ho amin'ny nofo rehetra. Amen. Dia araka hitsangantsika hivavaka fa mezam-bondatran'Andriamanitra. Jesosy io le zokobe anay, le tsy manadino anay, le manjonjoy anay foana sy pasteur Andray Natoandro, mandinidinika anay, mikolokolo anay, mitaiza anay, mampahery anay, mitsinjo anay na iza misy anay na lavitra nakaiky anao. Fa izay mety lavitra anao, fa ianao tsy manadino anay dia ireo ny tompony anniversaire nanoratry ny anarany. Nanahoana re zany daty izay nitonoana tsirairay teo izany, nisy ny araba ve izy, nisy na mifamezana ve izy, ary mba nisy natsiaro anao ve mba ho tonga tany an-trano niarany sakafo taminy raha nisy cadeau d'anniversaire tany. Ary raha tsy nahazo famemezana izy nentina alahelo nefa teo ianao fa le Andriamanitra mahagaga mainy zavatra re tompony fahefana feno ny an-danitra any ianao zany tany izay rehetra ao aminy dia manan-karena daholo ny olona ara-panahy fa mety misy mantra ara-bola fa rehefa manan-karena ara-panahy zay dia izany tsara indrindra
dia ilay fahendrenana angatany Solomona Jesosy ny angatahako ankehitriny. Mety tsy fantatro akamatratrango ninina reny ao an-tsainy, inona reny ao am-pony, inona reny zavatra tedaviny, fa akamatarao na tsirairay avy ny ao am-pony tompony aniversaire rehetra izay mba fanindrin'ny fony. Fa Mandriamanitra anao, vakianao fotsiny ao an-tsainy tsirairay avy dia nisy nangataka ato hoe mba ilamina tsara ny tokantrano, fa be dia be Jesosy ny tokantrano mikorotana. Misy mangataka fahasalamana satria tsy salama tsy mety sitrana. Misy mangataka fahaizana satria mba teo meilleur élève, zany koa fandriana iray aman-dreny mba ho avy ny zanakay dia mba meilleur élève izy any ampianarana any fa tsy ho gisitra na kamina andao fianarana. Misy mangataka fahendrena sy fahaizana dia be dia be zavatra angatahana ato anaty taratasy ity, fa na tsy mangataka ary izay dia Mandriamanitra anao dia efa manokatra ny fonao foana ny an-danitra any, manatsotra ny tananao dia tonga eto izay miantanta aminao, midongy aminao, mangataka aminao ampitiavana. Karaky ny teniny angatanareo amin'ny anarako atao amin'ny finoana sy ny fivavahana dia efa taka an'ilay fanaso izay dia ataovy manana izany finoana izany izay dia hiazakazaka tokoatran'izay fa tsy ho reraka, fa mitantana anay ianao, mivimbina anay ianao, fa raha mifankatia Jesosy dia manao kalainkalay misakambiny any an-dalana eny, manao bradeso mpifankatia dia falifaly ery mifampitatana an-dalana eny, fa ianao tsy hitanay mitatana anay amin'ny ara-nofo fa mitatana anay amin'ny ara-panahy. Dia pasteur André Natondra nataonao fitaovana mampahery anay, mampijoro anay, mampitraka anay, mananatra anay mba tsy nitsisy ho very izay fa tia niadana izay fa mitady izany fiadanana sy fahasambarana izany dao ny olona rehetra. Ka dia matoky manana matombo fa ninina tongavany reto vahoaka reto, indrindra fa ny tompony aniversaire sy ny katezo dia efa falifaly ianao miramirana hitantana azy mivoaka an'ity altaranao ity rehefa avy eo na ty fiangonana ity, ho dia mpifaliana daholo rehefa masotsodrano amin'ny pasteur André Natondra rehefa avy eo, satria izany koa ny tena tedavina eto. Dia dera sy lajo anao reriany dia ireo vahoakanao rehetra Jesosy dia ho fazavazy zao tontolo izao naiza misy azy manomboka androany, satria hitandrina ny teninao daholo izay rehetra dia anao ny dera sy laja voninahitra nisy mandrakizay. Misaotra Jesosy eo dia amin'ny anaranao nangatahako izany. Amen. Sao tsika dia tonga eo amin'ny fotoanany 10 minitra. Mangataka ny mpampianatra sy ny mpianatra ary ny dekona mpianatra sekoly Alahady mba hitsangana. Ataotsika ny hira fa 127 ao firana FFPM ry Jesosy oko be fitsy ny andiny voalohany ihany. Ry Jesosy oko be fitsy avy amin'ny tantara fandraisana mariasy avily Satana. Ry Jesosy Jesosy io misaotra anao indray izay fa mbola nomenao an'izao fotoana izao 10 minitra kely Jesosy mba hitany ilana ankizy kely eo an-trantranao. Sokafy ary ho fonay Jesosy mba ho tany lonaka ny ry ny teninao dia mpanomponao izay nividinao koa Jesosy hitondra ny teninao dia ianao nametraka ny teny eo am-bavany. Misaotra raha eo. Amen. Petraka tsika. Fanoharana kely rakizy noentsika angalana lesona androany. Dia ty labzy ty rakizy misy labzy. Ny asan'ity labzy ty dia manazava. Rehefa manazava ary ty rakizy dia tsy afaka manazava ty raha amin'izao fotsiny. Fanasiana ny ty tady kely ty mba ho arehatra hitondra fahazavana ho antsika. Ary ampiretiko ty labzy ty rakizy ka tsofin'ny rivotra na lena ny rano dia mety mbola hazava ve izy? Tsy mazava tsony. Dia ten'Andriamanitra angalantsika lesona rakizy dia ao amin'ny Matio toko 5 andiny fa 14 tapany A.
rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Iza ho no fahazavan'izao tontolo izao? Isika za dia ianao fahazavan'izao tontolo izao. Dia raha ohatra ve tsika rakizy ka manao izay mampalahelo an Jesosy, andraso aloha, le fahazavan'izao tontolo izao tsika rakizy manana an'le fahazavana ao anatintsika dia Jesosy zany, izy no manazava antsika, izy no entina hanazava antsika n'izao tontolo izao. Raha ohatra tsika rakizy ka manao izay mampalahelo an Jesosy, mety hoe mamalivaly ray aman-dreny tsika na mangalangalatra na madiditra, dia mbola mazava ve le Jesosy ao anatintsika? Tsy mazava dia ndao ary tsika rakizy manomboka androany anao sitrapon'Andriamanitra tsika mba tsy ho faty le fahazavana ao anatintsika, dia hivavaka mandrakarivo tsika hifona amin'i Jesosy raha ohatra ka misy sitrapon'Andriamanitra ka vitantsika tsy mifanaraka taminy. Manomboka androany tsika dia hakatohany ray aman-dreny dia hianatra tsara. Manomboka androany koa tsika rakizy dia azoto mamaky baiboly, izany mba hampirehatra ilay hafa ao anatintsika ho hitany manodidina fa mazava foana tsika tsy ho faty ilay Jesosy ao anatintsika. Ary farany dia mila mianatra ny tenin'Andriamanitra koa tsika hampitombotsika ilay fahazavana ao anatintsika. Amin'izao fotoan'izao rakizy dia efa misokatra fianarana sekoly alahady, manasa antsika ankizy rehetrarehetra mba hianatra sekoly alahady, indrindra fa tsika olon-dehibe koa efa misy ny fianarana sekoly alahady ho an'ny olon-dehibe, dia asaintsika rehetrarehetra mba hianatra ny tenin'Andriamanitra ho fahazavan'izao tontolo izao. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. dia miarahabantsika rehetrarehetra mbola vonina andray vavaka, vonina andray ny tenin'i Jehovah ianareo sa tsy vonina aloha vonina ianareo. Misaotra an' Jesosy tsika amin'izany. Manoloana an'izao toe-javatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao ry havana dia tsy mety mandry mihitsy ny saiko raha tsy ny azakasaka ny atoraka tany amin'Andriamanitra hoe Jesosy, inona no anton'izao zavatra zao? Fandrobana, famonoana, fandoroana, ny tranom-barotra isan-karazany, ary rehefa nanomboka hatranomaly ny fandoroana, ny fiangonana efa tany amin'ny FJKM, ary mieritreritra niditra eto amintsika izy. Inona ho azy Jesosy no anton'izao zavatra izao? Dia izao no lazainy tamiko. Ianareo lehilahy rehetra, izany mampatezitra. Fahavetavetana rehetra ataon'ny lehilahy dia miompampana mampiady mivady lehilahy. Tezitra dia lasa mitady any akafa, mandripaka amin'ny fijangajangana dia ny lehilahy. Lehilahy ihany koa manao ny sodomita izay marikoriko indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Tantaratra amin'ny ely zany ozy fa ataonareo indray. Za mihitsy no mieritreritra ny andripaka anareo rehetrarehetra fa tsy misaina, tsy mibebaka. Fa raha mibebaka fotsiny ianareo rava-doly izao rehetrarehetrarehetra zao. Ohatra nataony ao anaty voatavo ntsika rehetrarehetra, miala tsiny amin'ny fitenenana fa voatavo zany moa tsy fiteny amin'ny malagasy sasany. Voatavo
ngeza be anankiray melon ny sasany tsy fantatro mialatsiny amin'ny fitenenana fa zava-doza zany amin'ny fi malagasy sasany any anindranany any kafa samy manana ny fitenenany dia nareo manao an'izany voatavo anankiray ngeza be na nasehony gadra ao daodaodaoly ny vahoaka malagasy rehetra ary io voatavo araka amin'ny filazany ao no minamonoana anareo amin'ny sabatra amino ny devolanareo anam-poteny devolanareo tsirairay avy isan-tokantrano io voatavo io nefana efa misy tritra dia kely sisa iry farany ery kely fotsiny angamba kely britika ohatran'izay fotsiny manoloana nefa tritra be veny kely britika io sisa no mitazona azy dia olona efe hoe raha mibebaka ianareo raha bebaka ianareo zavatra pihina kely fotsiny amin'ny antsy io zay dia vaky daholo io io voatavo dia mivoaka daholo ny olona rehetrarehetra mideran'Andriamanitra fa voavonjy fibebahana ozy ozy ny tadiavoka iza moa tsy mahavita an'izany mba miala amin'ny ratsy fanaony iza moa tsy mahavita an'izany fa ndeha mibebaka daholo anio raha tsy vitanao teto zany any an-trano manao fa hogadrain'Andriamanitra daholo amin'ny zavatra tsy misy dikany itsika malagasy amin'ny fahavetavetana tahaka an'izao zay ny voalohany da verimberiny mihitsy ny bebay anareo tsy hainareo ngamsa soratra masina hoe za Jehova ihany mamonjy fa izaho kosa maniraka fahavalo hamono anareo zay ny teniny samy mieritreritra daholo any an-trano any fa raha bebaka ontsika rehetrarehetrarehetra tsy misy dikany amin'Andriamanitra zany rehefa mibebaka sika dia mamaky daholo raha riva amin'ny sivy alina vavaka daholo rehefa avy mibebaka vao mibabaka avy mibebaka mihitsy mangataka famelana amin'Andriamanitra miditra tsika rehefa mibebaka tsika rehetrarehetrarehetra dia mahatsiara an'izany mpanjaka faharoa toko 7:20 mpanjaka ny Siriana Sankeriba lehilahy faran'izay mahery zany tamin'izany fotoana zany ary ny zanak'Israely ny setrasetrainy voalohany indrindra hoe tsy misy mahafaka ho any tanako na iza na iza ary anao ry Ezekia mpaminan'Andriamanitra gadraiko anao tsy marina zany hoe Jehova mahery tsy marina zany Jehova hamonjy anay akombony ny vavanao ara-pitsy maraina ihany ataoko tapitra rilikana ianareo Israely dia jereo amin'izay ny andeniny 4:40 amin'ny toko 7:20 andininy 4:40 dia noraisiny Ezekia tamin'ny tanany iraka ny taratasy ka novakiny dia niakatra nakao an-tranon'i Jehova izy ka namelatra ny tanany teo anatrehan'i Jehova zay zany
miakatra eo anatrehan'i Jehovah daholo mivavaka any an-trano. Ataovy tsisy mahalala mihitsy izay fahotantsika tsirairay avy fandeha miakatra eo an-tranon'i Jehovah mivavaka mifona dia mamelatra ny tanantsika daholo eo anatrehan'i Jehovah tsika. Ary Ezekia nivavaka teo anatrehan'i Jehovah nanao hoe: ry Jehovah Andriamanitra ny Israely izay mipetraka eo amin'ny kerobima, ianao dia no irery ihany no Andriamanitra ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atongolany no sofinao Jehovah ka mihainoa, ahirato ny masonao Jehovah ka mijery, ary mandranesa ny tenin'ny Sankeriba izay nampitondrany hiaiky an'Andriamanitra velona. Zany mivavaka tao, le fampiroboroboana sy fampitahorana ary fampiororona rehetrarehetra eto anatrehan'i Jehovah. Fa misy olona milaza fa mahay, mahery, matohitra an'Andriamanitra. Ho ny 120 fa izy no ekainao sy nompanao, ary anohitra nisa no nanandratanao ny feonao. Farany jereo amin'izay ny alina iny 530. Ary tamin'iny alina iny avy lanjen'i Jehovah, tamin'ny alina avy lanjen'i Jehovah ka namelolona 5,000 alina sy iray hetsy tao amin'ny tobony Eseriana. Ary noho ny maraina koa vao nifoa dia hita fa indreo fa maty avokoa ireo miaramila ireo. Zay zany ny finoantsika, tsika tsy manana basy, tsy manana fandoroana tranon'olona, fa izy no atsika Jehovah dia mivavaka amin'ny Jehovah. Fa anio alina ihany ho soratra masina. Raha vao miainga trano ny fahavalo rehetrarehetrarehetra dia dorany ny anjely, vonoiny ny anjely daholo. Mino zany ianao sa tsy mino zany? Zay no atao rehefa misivora alina, bebaka daholo daholo dia avy eo mamaky an'io teny io. Fa hain'i Jehovah ny zavatra rehetrarehetrarehetra. Tonga dia milamina Madagasikara, na izy milaza fa manam-bola, na manarama olona, na manarama ny ranona sy ranona amon'olona, andorony tranon'olona, reny rehetrarehetra niza milaza an'izany. Tsisy dikany zany ao an-tren'Andriamanitra. Fa vao miainga any an-trano izy mamorona zany fiadiny zany sy ny mamorona ny sainy rehetrarehetrarehetra anakitaba ty Madagasikara ty, tsy maraina akory ny andro dia maty izy. Mino zany nareo sa tsy mino? Anao zany tsika raha lasa tsy anao, zay no atao. Asa matahotra nizaniza ary ataoko retany amin'ny-danitra rehetrarehetra zany fa tsisy mahery afa-tsy Jehovah, ary tsy misy afaka miaro any Madagasikara fa tsy Andriamanitra miaraka amin'ny anjeliny. Fa mibiba tsangany ivavaka sika. Avy fanahy masilo midina eto minay itaridana. Vavaka sika. Jesosy misaotra anao afaka ny teninao ho famonjena ty Madagasikara ity tanyrazanay, vahoaka malagasy rehetrarehetra ampijaliana daholo, naiza manerana ny tany, devoly daholo ny manao an'izany. Ary araka ny teninao Jesosy, raha tsy mibebaka ianareo lehilahy, taperiko mihitsy Madagasikara. Fona Jesosy.
fona ho an'ny lehilahy rehetrarehetra araka ny teninao Jesosy hoe tsisy zay tsy nanota na dia ray azy, ary zany daholo zay rehetrarehetra zao. Tebotebo zay avy aminao zany, matahotra daholo ny tanàna rehetrarehetra avy aminao zany, rehefa tsy mibebaka zay. Fa raha mibebaka ianareo Jesosy kely fotsiny, ajanoko ny sabatra, ajanoko ny sabatra. Sotra Jesosy. Ianao nilaza hoe tsisy manao ny marina na dia ray azy, na dia ray azy. Ho taperinao ve zany Jesosy Madagasikara? Ka mifona aminao zay, fona aminao zay. Tsarovy ny fiangonanao fa anao reny vidianao tamin'ny ranao, ary aza velavera vorain'ny jentilisa zay. Fa raha mampalahelo anao zay mangataka famindram-po aminao. Isandray ary no anompo anao Jesosy, isandray ny anao ny asanao, isandray no irahanao. Vao maika ao anatin'ny maiziny ty Madagasikara ity. Fa raha mba mety ianao Jesosy, tsarovy ny rahanao ty ambony hazo fijaliana, zay nantefina anao, namono anao, namely tamaina anao, nandrora anao, nandrovotra ny akanjonao, nanombo anao tamin'ny hazo fijaliana, nanesoeso ara. Raha zanak'Andriamanitra marina ianao, dina vonjeo ny tenanao, vonjeko zahay. Fa nangina ianao Jesosy, nangina vavaka ny nataonao. Raha io mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Raha nampalahelo anao ny nataon'ny lehilahy rehetrarehetra, tsisy nalala ny Jesosy hoe efarana amin'izao fandringanana zao, efa mipaika aminay, midona aminay, rava ny fananana, mainy trano, ndrobainy sasany. Zay vao tonga saina. Mamelany elokay fa tsy fantatra izay tokony ho ataonay. Mino zay Jesosy fa mba hitsotra amin'izay ny tananao, ka hiteny amin'ny anjely ianao hoe ampidino amin'izay ny sabatrao. Sotra Jesosy. Anio alina ary ny FPVM ny kristianina rehetrarehetra misivora alina. Vavaka dodododolo anatreanao Andriamanitra, hamaky ny teninao. Fa ny tenin'i Ezekia mitahaka ny devoly izay tenina mandraona, mamono, mandrava. Ary andringana ny Israely ndray alina ihany. Dia anio alina koa ivavaka aminao zay, manomboka izao zay mifona aminao, ary anio alina ihany
tanterahanao Jesosy amin'ny volo rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra zay mpanindringana sary mpanakorontana mihitsy ny eto amin'ity tany razana ity. Anio alina ihany ny anjelinao dia hikapakapa azy any an-tanàna any an-trano ny any an-dalana rehetrarehetrarehetra any maraina ny andro tsisy miangan'ireo naray azy. Dia naran'i Jehova anatanteraka izany androany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro edika tany rehetra. Tanteraka tokony izany ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika. Anao fanatitsika izao ry havana. Izany fanatitra ataontsika izany andrasy loha aloha mba hiteny kely ny toniara aloha zafady. Dia mbola faly mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miraba ny sampana katezo amin'izao faha-enimpolo taona izao. Jesosy fomba anareo mandrakariva amin'ny asan'Andriamanitra rehetra sy ny fiazakazahana izay ho tanterahanareo. Manoloana ny zavatra misy rehetra eto anivon'ny firenena sy araka ny fanambarany dada teo dia misy ny fandaminana izay ho raisina eto anivon'ny fiangonantsika FPVM fitandremana Taninanandrano. Ny voalohanteny aloha dia ny maneho fisaorana ho an'ireo rehetra izay natsoina tamin'ny fomba mangina ihany izay apetraka amin'ny fialantsiny amintsika, ny amin'ny fiandrasana, ny fiambenana, ny fitrotrona ambavaka, ny nanatanterahana ny latsakalina efa indroa andro izay dia araka ny afatra avy any amin'ny dada dia nataona lefa mangina ireny nandritran'izay. Makasitraka antsika rehetra nanoana ny antso niaraka ny vavaka efa niaino ny vavakantsika foana ilay Jesosy tompontsika. Eny hatramin'ny omaly dia isaorana be da be ireo tonga nanatanteraka ny fiambenana ny andromasom-pokon'olona nisa 70 ny lehilahy tonga omaly nanatanteraka n'izany niaraka tamin'ny fokon'olona tetỳ amin'ny manodidina mandritry ny alina tontolo manoloana ireny zavatra rehetra hitantsika tany amin'ny tambajotra serasera ireny. Makasitraka nareo tonga tamin'izany fotoana izany. Ka noho izany dia misy ny fandaminana, ankoatra ny fandaminana izay ho tanterahana ny antsoina ny fivoriana ny solotena Brafobe izay tonga eto, ny biraon'ny fiangonana, ny RFRT, ny solotena ny protocole ny dada izay tonga eto, ary ny président ny filaminana dia antsoina itsika ivory rehefa aveo ao aoriana izao fitaovam-bavahana amin'ny fitohora izao. Manaraka izay dia antsoina antsika koa ny lehilahy rehetra aoka mba tsisy vehivavy fa lao ny lehilahy ihany manatanteraka ny fiambenana ny andromasom-pokon'olona ka izay rehetra mba afaka dia antsoina antsika ifandimitsika amin'ny 9:00 androany no manomboka. Izany dia atomboka tsika foana amin'ny fitaovam-bavahana ao amin'ny rihana faharoa amin'ny 9 izany manomboka ny fitaovam-bavahana amin'ny rihana faharoa etsoina antsika izay afaka mba hanatanteraka an'izany andro masom-pokon'olona izany. Ny fandaminana rehetra rehefa vita amin'ny fitaovam-bavahana dia apetraka tsika izany tadidio fa tsika dia miara-miasa mandrakariva amin'ny fokotany ny fokon'olona etỳ amin'ny manodidina atsika rehetra etỳ. Teny tompo mandrakariva dia ny hoe ao amin'ny Salamo 7:20 tapany voalohany tapany B dia ny hoe raha tsy Jehova miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina azy. Ka dia samy mivavaka tsika na ny tokantrano aliny ny zazamam-behivavy ny remim-pianakaviana ny lehilahy izay tsy afaka katỳ dia samy vavaka. Aza mivavaka fotsiny ho an'ny FPVM ianao, vavao an'ny FPVM, vavao an'ny fiangonana rehetra fa ady izao ady amin'ny devoly satria dia ny fiangonana rehetra no andeha ho tafiany ary mivavà ho an'ny firenena malagasy. Fotoana izao tsy hanananao fahavalo tsony olombelona
fa ny devoly ihany no fahavalontsika rehetra. Fanampin'izay ihany koa ny androany araka ny fanalefan'ny filazana tsy misy ny fiangonana ny ariva. Vita ny fitaovavahana amin'ny 7 amin'ny 10 dia samy mody daholo itsika rehetra. Ny rampitso satria mbola misy ny fihetsiketsehana dia mandritra ny fotoana misy ny fihetsiketsehana dia ny tapakandro maraina ihany no misokatra ny fiangonantsika. Ny fangatahana amintsika rehetra tompoko dia aoka mba hanaraka sy anaika ny fandaminana izay apetraka miaraka amin'ny ray aman-dreny dada sy ny tompona andraikitra rehetra eto anivon'ny fiangonana ny ato anatin'ny fiangonantsika izany. Ankoatran'izay dia momba ny resaka communication any amin'ny resaka tambajotra serasera rehetra ny Facebook. Mangataka mpanajana tompoko mba aoka isika ao anatin'ireo pazitsika ireo ny anatiny misy ny fans club and radio fiotazatso ny inona rehetra izay mahakasika ny FPVM mba tsy hanao publication satria anatin'ireny compte reny anatin'ireny page ireny dia afaka manao publication izay membre ao. Mba tsy hisy ny publication mety hiteraka fandranitana, fikortanana ary indrindra ny fiandanina amin'ny resaka politika fa fiangonana isika rehetra. Aoka hotazomitsika mandrakariva ny afatra izay napetraky ny pasteur Dada Randena Toandro filohan'ny FPVM dia ny hoe fotoana izao fibebahana vavaka ary indrindra raha misy ny hira alefa dia hira firazantsara hitondranam-bavaka ho an'ny fiangonana vahoaka an'Andriamanitra ary ho an'ny firenena. Ka dia angatahana indrindra isika na ny anatin'ny commentaire ataontsika any anatin'ny publication aza alefa rehefa tsy araka hitondra ny olona ao anatin'ny izany rehetra izany. Ny adminina rehetra koa dia angatahana mba hijery an'ireny ka raha tonga ny fotoana hamafan'ny adminina nyreny dia aza malahelo ianao fa matozay ny fafany dia mety hitondra ao anatiny izany rehetra izany. Aoka tsika hijoro mandrakariva ho kristianina, tena ho kristianina mivavaka, mipepaka, mivavaka ho an'ity Madagasikara itsika ity. Ary manaraka an'izany ihany koa dia tadidio ny tenin'ny tompo hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona hoentina amelezana anareo dia tsisy ambinina izany. Manana finoana fa fotoana izao ilain'i Jesosy koa anehoantsika an'izany finoantsika izany. Mijoroho fa tonga ny devoly sy ny vahavalo mampiorooro, mampitahotra ianao fa ianao kosa tadidio fa mahery ilay Andriamanitra izay tomponao ary ny ao anatinao dia fanjakana tsy azo ampiororona izany. Mahereza mivavaka mandrakariva ary aza mitsahatra dia mitody mandrakariva tandrifio izay ny baiko ny dada hoe tandrifio reny fahavalo reny. Dia rehefa mivavaka roainy devoly tandrifio reny poteo amin'ny anaran'i Jesosy fa ny finoana ao anatinao izany mahatateraka an'izany. Tadiditsika ny fotoana ray tamin'ny fotoana anakatonana an'ity fiangonan'ity. Natsiaro an'izany izahay omaly raha nanatanteraka ny fitaovam-pivavahana tonga teto ny vitsivitsy rehefa natao ny antso. Netoraka teto amin'ity alitary ity tamin'izany fotoana izany hoe ho akatona ny fiangonana tonga teto ny vavaka netoraka tamin'Andriamanitra. Ary tena nikatona ary nisy fotoana mbola tsy nikatona aloha ny vavaka fa misy ny lalan'Andriamanitra rehefa nikatona ny fiangonana fa navelan'ny rehatra ny azo fijaliana. Tadidioko na tonga eto ny olona anatanteraka ny fiambenana na anetrano antsika hivavaka dia mangata mandrakariva fa ny anjelin'i Jehovah hitoby manodidina izay matahotra azy, hitoby manodidina hita eto amin'ity fiangonan'ity ka na tsy ny lakroara no hita zava eto fa ireo anjely sy miaramila reo no hita eto dia hitaraboka avokoa ireo fahavalo rehetra manodidina ireo. Mivavaha mandrakariva fa ilay Andriamanitra tobitsika dia mpiaino vavaka. Farany ho antsika vehivavy. Teny teo dada hoe
mila mibebaka ny lehilahy. Efa mangataka antsika vehivavy koa aza mitelikio ka sanatria tonga any an-trano any andatsa ny vadinao, andatsa ny dadanao, andatsa n'izay lehilahy ao an-trano ao. Fa mivavaka koa dia andao vehivavy rehetra koa mba hivavaka ho an'ny lehilahy rehetra. Andao koa ny vehivavy rehetra mba hibebaka fa sindram-bavy amin'ny nataoko ny nataonao koa no naniraka ny lehilahy andehanao izay mampalahelo an'Andriamanitra. Ary tadidio fa sanatria tsy anaiky hibebaka isika dia anisan'ny niaraka ho voaringana eto. Mivavara vavy, mibeba, mitoloko andramaso amin'Andriamanitra fa ady farany famelezan'ny satana izao anapotehana. Ny tanjontsika dia izao, mahery ny Andriamanitsika tsy maintsy mivoaka ho mpandresy isika. Melohan'ny hijanonako dia misy hafatra ity, ny birao sy ny komity ny hafafia dia aitsona hivory ao aninan'izao fotoana izao ao amin'ny birao an'ny Aizea ho fandaminana ny amin'ny hafatra rehetra izany. Makasitraka tompoko ny voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Zay mino fa Jesosy tsy mandao antsika. Anao fanatritsika izao ny tanora zokony dravana dia hiderana azy manokana fa tonga hatrany tanàna amin'ny lavitra be, tonga hatrany amin'ny farany atsimo tamin'ity taona ity. Inona ataony izy ianareo? Anao tafika masina, mitsidika tokantrano, manasitrana ny marary, indrindra vavaka mba hiforona azy ireo ny fiangonan'Andriamanitra kristianina eto Madagasikara. Vita izay dia manome fanomezana mihitsiny izy, fanampiana amin'ireny fiangonana kely any ambanivohitra ireny. Dia misaotra antsika fa araka ny tao laza teo dia mahavita mihitsiny ny manasitrana sy manampy olona be dehibe ka dia hanampy azy. Tsy tonga any amin'izay aleny any isika fa itsika kosa manampy azy hoe ry ny mba anjaranay Jesosy mba fampandrosoana fanjakanao Andriamanitra ety an-tany. Ka dia nirakitra voalohany amin'ny kitapo ho an'ny fiangonana, fa ho an'ny tanora zokony kosa ilay amin'ny panier, ilay amin'ny panier dia azo dododododo ilay aloha fa ho famparisitsika ho azy. Saotra tompo izay manome am-pifaliana no ankasitrahana indrindra. Nusindra sakutiku yana kasika ramani kutuku numeza na harira unenaku yurenaku siwavi kutuku refame nanjama luture vifandi Raneri sechabe na uriza na ariateu ninamba umena pitia vana nefambe na njama luture vifandi raneri sechabe na uriza na ariateu ninamba umena pitia vana sesotumpu avi akutire kabitai bautu anena fiata nanaka
omena mpitiavana. Nusinja sakutikuyana kasika ramami kutuku numenza na harimba unenaku yurenaku siwavi kutuku lefamai sundumu chakare langafi takamya betabe na uliza na hariba hai tasu umaitsupana tenanaku nefamai sundumu chakae langafi takamya betabe na uliza na hariba hai tasu umaitsupana tenanaku sesotumbu o avi avutire kamitai bautu anele fiada nanda kaumaitsupana tenana. Nusinja sakutikuyana kasika ramami kutuku numenza na hariba unenaku yurenaku siwavi kutuku nefafu sipahanchanare diasa Bibia maisibe na uliza na hariba hasa vale kaufuti pamasinana nefafu sipa anchanare tiasa Bibia maisibe na uliza bahasa pare baufuti pamasinana sesotumpu o avi avutire kamitai bautu anela fiada nana kaufuti pamasinana iyo nana si ufina licha samba chatuku iza dia ho amintsika rirany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo miarabantsika tonga sombatsara indray amin'izao alahady andro tsara izao dia miaraba koa ireto sampana katezoa dia tonga amin'izao fa 10 taona nijorony amin'ny asa fanompon'Andriamanitra izao 10 taona zany dia midika fahamatorana tanteraka ao amin'ny asan'Andriamanitra ka dia mirary soanareo fiangonana mba havita be amin'ny asa fanompona izay napetraky ny tompo aminareo tonga eo amin'ny fotoana filazana ny rarahan'ny fiangonantsika riavana izay voaray eto am-pelatanana toy an'izany any dia misy reto filazana avy amin'ny sampana kristianina tanora zokiny na ny katezo
ao anatin'ny ivo ny taonjobily fa 10 taona ny sampanakatezoa ny alahady fa 7 ny volana septambra 2024 tontolo andro eto amin'ny FPVM Tany Nanandrano. Koa fifaliana ho anay ny manasa ny fiangonana anohana anay amin'izany. Fa ny tanjona dia ny ividianana amin'ny fiarakodia lehibe anankiroa sy ny écran LED hoentina anaovana ny tafika masina ho tsangam-bato amin'izany. Nisy ny levée de fonds izay saika natao tamin'ny azoma lasa teo, nefa noho ny toetra raha misy dia tsy tanteraka izany ka ho an'izay nahazo ny invitation na izay nivonina ho amin'izany dia asaina ho tonga ao amin'ny 4e étage ianareo anio hariva amin'ny 2 ora tolakandro. Dia manentana amin'ny fiaraha-miasa antsika avy aminareo sady mirary soa aminareo ampanaovana ny asan'ny tompo izahay. Hoy ny tompona andraikitra ao anatin'ny izany. Dia efa tonga eto amin'loany reto mpanompon'Andriamanitra efa vita ihany koa ny fanaterana ny rakitra any ambony ka dia nolotra izany antsika dia hanoya ny rarahan'ny fiangonana. Sotra to rehefa vokatra ny sampana tahaka izao dia mahatsiaro mihitsy tsika fa tena tiantsika Andriamanitra dia izahay koa Jesosy tianao. Ataontsika ny hira hoe tiako ianao Jesosy, tiako loatra, tena tiako. Jesosy manao vely rano aminao ka tsy mivadika aminao zahay, ao aminao ihany a misy ny fiarovana mandrakizay, ao aminao ihany a misy ny fanahiny fibebahana mandrakizay a nampibebaka olona maro na dia ny fahavalo aza. Misaotra Jesosy, ataovy aminay indray andro zany ankehitriny amin'izao andro mampitabababa sy mampitebiteby ny malagasy zao. Nanao fanatitra ho anao zay Jesosy.
na keliny na beiny ho anao, foina io anao, mbola no ny asanao isan'andro fa ny angatahako aminao Jesosy mba mamindrafo aminay, mahatony izay tonga mivavaka eto miazakazaka mitady anao, mitady famonjena aminao fa ny tananao ihany no mahery. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, tany rehetra tanteraka tokony izany milarana rasy ny zanaka ary ny fanahy masina amin'ny petraka isika. Arak'izany ary dia hotohizina ny famakina ireto raharaha ny fiangonana eto am-pilatanana. Avy amin'ny fikambanany sampana eto amin'ny fiangonana ny Efsat. Ilazana ny mpiara-mivavaka rehetra indrindra fa ny mpianatra sy ny ray aman-dreny atao ny asabotsy fa 4 ny volana oktobra ho avy izao ny fampiompivavahana hitondranam-bavaka ny taona 2025-2026 manomboka amin'ny 4 ora hariva eto amin'ny fitandremana izany. Izy koa amin'ny fotoan'io ny vavaka fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny vokampanadinana tao-pianarana teo aloha teo sy ny vavaka ho fisaorana fideran'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny tafika masina lehibe izay nataon'ny sampana tsiraray avy. Hozaraina amin'ny fotoan'io koa ny amboara tamin'ny lalao-panatanjahantena izay nokarakarainy ny Efsat, ko dia manantenantsika rehetra ho tonga maro amin'izany. Hoy ny tompon'andraikitra. Avy amin'ny Efsat ihany, araka ny fandarana asa ny firaisan'ny sampana eto amin'ny fitandremana na ny Efsat dia isy indray ny fampianarana informatika izay karakarain'izy ireo. Toy izao ny fandaminana amin'izany. Ny fotoana ianarana isaky ny alatsinainy, talata, ny alakamisy, ny zoma, manomboka amin'ny 5 ora hariva ny toerana ianarana dia ao amin'ny efitrano ny Efsat, rihana fahatelo izany ao amin'ny porte 320. Ny fisoratana ianarana dia manomboka ny alatsinainy fa 12 ny volana septambra ao amin'ny pasteur Marcelin ao amin'ny premier étage isaky ny ora fisokafany birao. Ny saram-pianarana amin'izany dia R1,00 ny fanombohana dia amin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao amin'io fotoana io. Koa dia manentana antsika rehetra izay voakasika izany mba handray ny filazana zany. Avy amin'ny sampana kristianina tanora zandry na ny kateza. Fifaliana ho anay sampana kristianina tanora zandry ny ampandrana taninanandrano ny manasanareo anotrina ny journée pastorale any pasteur Rakoto Arsoa Jean Rodin sy ny ankohonany. Ny sabotsy fa 12 ny volana oktobra ho avy izao manomboka amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny fiangonana FPVM taninanandrano izay ho tanterahana ao amin'ny 2e étage. Dia manao voaloma amintsika amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny Braum. Avy amin'ny sampana afafy. Ny afafia na ny antoko-pihira fanasan'ny fifoazana dia maneho etona ny fisaorana manokana ny ray aman-dreny dada Randrenatoandro Jean Joseph sy ny tonian'ny fiangonana taninanandrano sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra tamin'ny fanohanana ny fananganana ny fiangonana FPVM Tsaramaraina. Ny fitokanana dia ny alahady fa 19 ny volana oktobra 2024. Misy ny ezaka W sy ny fanaka ao am-piangonana, ny fanaovana ny WC sy ny dosy, ny tamboa izay ezana melohany io fanokanana io. Dia maniry indrindra ny fiarah-miasa amintsika izahay reto tompoko ary dia manentana antsika mba handray anjara biriky amin'ny asa izay ho tanterahan'ny sampana amin'izany. Filazana mbola mitoy foana ny zoma fanavozana izay fampianarana soratra masina eto amin'ny foibe reny ny taninanandrano isaky ny zoma amin'ny 2 ora eto amin'ny riana ambanindriana izany nandre de José izay anasana antsika vahoakan'Andriamanitra rehetra tsy misy hakanavaka. Filazana avy amin'ny sekoly lahady.
ilazana ny mpianatra sekolalady rehetra fa mianatra tsika aoriana zao fanimpom-pivavahana voalohany zao. Ny fandaminana dia toy izao: ny dingana fahatelo ka hatramin'ny fahasivy dia ao amin'ny premier étage, dingana fahafolo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo sy mivalo ambin'ny folo dia any amin'ny quatrième étage. Ny dingana ho an'ny olon-dehibe dia ao amin'ny premier étage ihany koa. Ilazana ihany koa ny mpampianatra sekolalady sy ireo diakona pia mba hijanona aoriana zao amin'ny fampianarana fa misy ny fandaminana hodiniantsika manoloana ny toetra rà eto amin'ny firenena. Ilazana avy amin'ny foibe avy eto amin'ny tanànan-drano. Amin'izao taona ny fananganana ny rava izao ilazana tsika fa efa nivoaka izao ny boky vaovao mibeba fa efa tonga ny farany. Boky fahafantarana antsika bebe kokoa ny momba amin'ny fibebahana sy ny fahotana, ny famelan-keloka sy ny fitsaran'Andriamanitra. Ny mpanoratra zany dia nanoratra ilay boky hoe miteny amin'ny nofy Andriamanitra, dia boky mora vakiana izy io masoa, natao ho an'ny olona rehetra. Ny vidiny dia R1,00 amidy any amin'ny mpivarotra baiboly eto amin'ny tanànan-drano. Ny mpanoratra an'izany dia Andriamatoa Ravelomanantsoa Ajavonina izay mpiandry sady mpampianatra eto amintsika. Filazana ihany koa, ilazana ny mpiandry sy ny mpiomana fa tsy misy ny fianarana anio alahady. Avy amin'ny synodaparitra FPVM Sarisambo. Noho ny zava-misy taty amin'ny faritra Anosy dia naroda ny cyclone ny fiangonana FPVM famonjena Sarisambo. Noho izany izahay dia manao varotra confiture raketa mena amin'ny vidiny R2,00 ny bocal iray. Famitana ny tafin'ny fiangonana sy ny mba ivavahanay. Dia marihana fa io raketa mena io dia manasitrana ny vavony mampitony ny fihetsehany fo, manasitrana ny cancer ary manampy amin'ny fitadidiana manome vitamine maro be sy hery ho atsika. Ka dia manantena ny fanohanana anareo izahay amin'izany. Avy amin'ny fitandremana ambodanerana fahazavana, ilazana ny zanak'ampelezana avy any Amboanemba fahazavana, ilazana ny zanak'ampelezana avy any Amboanemba, Talatakely, Akadiambana, Ankazobe, Ambondrona, Ambohidramena, Antsahalava, Sorano sy ny manodidina rehetra, monina eto Antananarivo sy ny manodidina fa mba hamonjy ny fivoriana izay ataontsika ao amin'ny FPVM Foibe ny 20 volana septambra izao amin'ny 10 ramaraina androany zany aoriana ny fanimpom-pivavahana izay ataony lahadinika amin'izany dia ny fananganana ny birao ny zanak'ampelezana sy ny dinikasa ho fampandrosoana ny fiangonana. Ka dia manentana antsika rehetra mba ho tonga amin'izany hoy ny tompona andraikitra. Avy amin'ny FPVM fiderana famonjena Vinanony, ilazana isika fa ny fiangonana FPVM fiderana famonjena ao Vinanony dia ivarotra billet déjeuner concert amin'ny vidiny R9,00. Izany dia ho tanterahana ao amin'ny 4e étage ny fa 4 volana oktobra ho avy zao. Ka manentana antsika rehetra mpiara-mivavaka mba handray anjara fa ny vola azo amin'izany dia ananganantsika ny fiangonana FPVM fiderana famonjena ao Vinanony. Marihana fa io billet io dia amidy any amin'ny mpivarotra baiboly eto amintsika zany. Misy mafoy nefa mitombo fananana be ihany araka ny voalaza ao amin'ny obolana 11-24. Hoy ny tompona andraikitra. Filazana Eglizy FPVM Isoavo Masoandro. Mbola ampitomboina mandrakariva amintsika ange ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Noho ny toetra raha misy eto amin'ny firenena dia manao izao filazana izao izahay fiangonana Isoavo Masoandro Kristy fahazavana. Ny fisarihana ny tombola ny bisikileta izay natao dia sarihana androany 20 volana septambra dia izay tokony natao androany 20 volana septambra dia aemitra amin'ny 7 volana novambra ho avy zao. Ny be efa lafo dia mbola manan-kery ihany hoy ny tompona andraikitra. Ity dia misy anniversaire izay tsy voalaza teo zao vao tonga eto aminay dia
anniversairany Andriandimby manana asambarana mirindra 7 taona tamin'ny 14 ny volana septambra dia mangataka vavaka sy fahendrena. Ity koa dia nisy nanao ny voady zay voaray tao amin'ny tompona andraikitra. Izao Ranaivoson Sandratra Antoine dia manamarina fa nanome vola 10,000 ariary ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Toy izay ny rarahan'ny fiangonana ireto indray ny zanaky ny fiangonana zay anorina ny tokantrano voaray eto am-pelantanana. Andriamatoa sy Ramatoa isany Andriankoto Rarjon Laurent sy Rasoanirina Bertine ary Rarjon Oliarsoa Ramasinoro Elisabeth sy Rakotoary manana fanomezatsoa Soloniaina Razafindramboa Arena Olivia sont heureux de vous inviter dans la célébration de mariage leurs enfants dia Rajaofetra Fitaina Voary et Rakotoary manana Tsiky Ravoniaina le vendredi de 3 octobre 2025 à 9h à l'église FPVM Tananandrano à Pandrana. Ramatoa Ramanatena Soumarima Henriette, Andriamatoa Randrianarvony Alain Honoré, ary Ramatoa Ramiara manana Arsoa Eliane Andany, Andriamatoa Andrianirina Jean-Jacques Roland, sy Ramatoa Razafimbola Claire Saondra ankilany. Dia afaly manasa antsika anotrina fanamasinana fanambadiany reto zafiny ny zanany. Dia Andrianasolo fanomezantsoa tokony aina sy Asombola Andrianirina Claire Roland. Ny fanamasinana izany dia atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy fa 9 fa 2 volana oktobra 2024 amin'ny 2 orantoandro. Andriamatoa Rakotoarson Mirana, Ramatoa Raingo Andrienne sy Andriamatoa Rakotoarvelo Andriantsoa sy Ramatoa Edvise Mamy, Andriamatoa Rabarson Barlova sy Ramatoa Randriantsoa Vaniala Andaniny, Andriamatoa Rakotomamonjy Louis sy Ramatoa Rarmanana Fara ankilany. Dia afaly manasa anareo anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadiany reto zafiny ny zanany dia Rakotoarson Yandry Antonio sy Faramalala Finoana Fanantenana. Izany dia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy fa 12 ny volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 12 orantoandro. Rasoa Mampionina Binna sy Andriamatoa Ramananjoelina Andrianjafy Rijanirina sy Ramatoa Ravoanginirina Soarlalao Andaniny, Andriamatoa Prémada Paradin sy ny fianakaviana dia manasa anareo amin'ny ny fanotronana ny fanamasinana amin'ny fanambadiany reto zafiny ny zanany dia Ramananjoelina Tojo Nantenaina sy Paradin Panagat Finaritra Premina. Izay atao eto amin'ny fiangonana FPVM Tananandrano ny sabotsy fa 12 ny volana oktobra ho avy izao. Manomboka amin'ny 12 ora sy sasany atoandro. Andriamatoa Randrianivo Manantenatsoa Bertin Aimé sy Pasteur Ravondrina Euphrasie Andaniny, Andriamatoa Rakotondramanana Justin sy Ramatoa Razafindramaro Arnoro ankilany. Dia afaly manasa antsika anotrina fanamasinana amin'ny fanambadiany reto zanany dia Ramanuel Njaka Dieudonné sy Raelinirina Flora Violette. Ny fanamasinana izany dia atao eto amin'ny fiangonantsika, atao eto amin'ny fiangonana FJKM Andravoangy Fivavahana ny zoma fa 17 ny volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 10 ora maraina. Ko raha misy ny mahita ny tsy mamety ny fanamasinana na sasasasany amin'ireo fanambadian'ireo dia aoka izy amplaza ny ray aman-dreny mpitandrina milohan'ny daty izay voambara teo. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesinay aminareo fa ny reny malalanay dia Ravaorso Monique Elise zay promotion fandresena dia natsony ray ody any aminy tamin'ny 14 ny volana septambra ho avy teo lasa teo
rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasolo Jean Baptiste Raymond sy ny zanany ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia avavoalevina tamin'ny 17 volana septambra ihany. Fianakaviana dia nametraka fararakitra anatanterahana ny asan'Andriamanitra amin'izany mpanompony izany vola R1,00 toy izay koa Rabe Noromanana Roger dia natsony ray ody any aminy tamin'ny alatsinainy 12 volana septambra lasa teo rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Dimy Mianada izay solotenan'ny Raharomanana Liva sy Aingo izay mpandray fanasan'ny tompo eto amintsika ary ireo zafikeliny ao amin'ny sampana Kateza ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina tamin'ny 14 volana septambra lasa teo. Dia toy izay koa Raharomalala Felicie izay mpiomana dingana faharoa eto amintsika ny Alarobia 14 volana septambra teo dia natsony ray ody any aminy rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Telo Mianada ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa voalevina tamin'ny sabotsy 17 volana septambra teo izany. Koa dia Andriamanitra tompo fampionona nge ampionona ireo fianakaviana izay azony manjoa izany. Reto dia misy voady izay voaray tao amin'ny pasteur Lalatina tamin'ny 10 volana septambra teo. Voady ho an'ny fifoazana ray hetsy ariary. Dia ity koa misy fararakitra avy amin'ny tompokolahy Rasoanjanahary vavy Rasoanjanahary Honorine R1,00. Dia toy izay ravana ny rarahan'ny fiangonana arahan'ny famakina ireo voady masina sy fijoroana vavolombelona izany. Dia reto indray ny mpanompon'Andriamanitra nanolotra ny voady amin'izao fidirana voalohany izao. Ireo nofo rehetra dia efa nomena ny dada, tsy soratra R1,00 voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany, 70,000 ariary ho an'ny mpianatra mpitandrina, ka ny 66,500 ariary ho an'ny sary sy feo ary ny 6,000 ariary ho an'ny sampana lampa. Fitambarana izany 142,500 ariary. Aniversairan'ny Andriamanarivo avitry ny Aina Valentine 7 taona tamin'ny 24 septambra ary mangataka fahendrena sy ny fanamahery ary ny hira Jesosy apetraka aminao. Izany vola izany dia atolony ho an'ny mpitandrina mianatra. Saotra sy mankasitraka anao Jesosy noho ny nahafahako fanadinana ka nazao promotion tamin'ny asako. Tena mahagaga loatra ianao ary tsapako fa tsy fahaizako na ny fahalalako fa ianao Jesosy nanao izao. Ka mankasitraka amin'ny foko rehetra mbola apetraka aminao ny asako, ny fiainako sy ny ankohonako, ianao rery ihany no hitantanana izany. Indro ny fisaorako anao vola 100,000 ariary, ka ny 30,000 ariary ho an'ny dada, 20,000 ariary amin'ny pasteur José Alain, 30,000 ariary amin'ny fifoazana ary ny 20,000 ariary ho an'ny mahandro. Jaune 17:2 misaotra Jesosy ilay Andriamanitra tompony fahefana ety an-tany ka hatrany an-danitra amin'izao fizahan-toetra andalovana eto amin'ny firenena izao no hamerenanao ny zanako, andefasanao ny trano ary hanangananao ahy mpanomponao amin'ny tsingana ilainao ahy amin'ny herintaona ary ny teny fikasanao izay nomenao Jesosy anatanterahanao an'izany tsy ho ela. Misaotra Kristy tompo 5,000 ariary atolotra ho amandra mangataka ny hira 462 andininy faefatra. Misaotra anao Jesosy fantateraka soamantsara ny fateraka soamantsara ny zandriko. Apetraka eo am-pelantananao ny fiainana sy ny fahasalamany, taio sy ambiny lalandava izay 10,000 ariary. Misaotra anao tompo, misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitahiana sy eo anao aminay telo mianaka.
fa dia afaka niaona taminao sy manohy ny asa eo ampelantanana. Mangataka aminao Jesosy mba atao voaray amin'izay ilay avance n'ilay asa vao ataoko amin'ny herinandro iny. Indro vola kely 10,000 ariary atolotra ho an'ny katezo. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra Jesosy eo mamindrafo amiko mamelany eloko. Jesosy eo tahio ny fiangonana, tahio ny FPVM maneran-tany, ireo mpino rehetra tahio Madagasikara. Meo fahendrena atolotra ho an'ny mpianatra mpitandrina 5,000 ariary. Tsy soratra 2,000 ariary. Rakom-pisaorana 20,000 ariary omena mandra. Misaotra Jesosy fa tia sy mamindra fo aminay ianao. Misaotra fa tsara sady manao tsara. Apetraka eo am-pelantananao ny fitohizan'ny fiainanay 40,000 ariary. Misaotra Jesosy fa mbola nomenao izao anio izao indray izahay. Mifona aminao no ireo fahotanay sy ny tsy fahatanterahanay teo anatrehanao. Mangataka aminao Jesosy mba homey fahasalamana sy ny hanambinanao ny asanay sy ny fianarany ankizy manolotra vola 20,000 ariary ho an'ny akany ampahidrizana. Misaotra an Jesosy fa tafiditra tamin'ny fianarana. Izy dia mangataka fanampiana amintsika hono dia misy numéro napetrany ato ka izay malala tanana afaka nampy azy dia manantona ao amin'ny ao ambony ao amin'ny 104 nanolotra izy 500 ariary. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery andro indro Jesosy ny ampahany tamin'izay nomenao anay tamin'ity volana ity mba vonjeo Jesosy Madagasikara 10,000 ariary ho an'ny dada, 5,000 ariary ho an'ny katezo, 5,000 ariary ho an'ny fivoazana, fitambarany 20,000 ariary. Fanatitra sy ilay ao amin'ny Malaky 3:10 hoay sy ny taranako 4,500 ariary. Misaotra Jesosy fa ho tanteraka ny fanasitranana eny ositraniko ositraniko ny fahantrannao ho Jehovah ao amin'ny Jeremia 30:17. Misaotra tamin'ny fanasitranana ho an'ny dada 20,000 ariary. Misaotra Jesosy, amen. Misaotra ny amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao, fitahiana sy fiarovana ampahafolony 10,000 ariary. Misaotra Jesosy no ny famindramponao kiny ampahafolony tamin'ny karamako atolotra ho an'ny D2 fanampiana sakafony 25,000 ariary mangataka vavaka ho an'ny ankohonana. Tsy soratra 20,000 ariary. Tsy soratra 70,000 ariary. Ity indray Jesosy ny ampahafolony karamako. Raisy Jesosy avokatry ny foko dia tahio indray ny volantsika Jesosy mba ho ampy ho tantanana mangataka vavaka ho an'ny fivelomana sy ny ankohonako mba handroso amin'ny aram-panahy. Misaotra Jesosy ny voninahitra dia ho anao irery ihany 16,000 ariary. Tsy soratra 20,000 ariary. Ampahafolony ho an'ny mpiomana mpitandrina 40,000 ariary. Ny Jesosy ny ampahafolo nomenao tamin'ny herinandro ity. Misaotra Jesosy 5,000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao isan'andro aminay mpanomponao. Misaotra satria dia nositranonao sy zanako ary nomenao asan'ny vadiko dia mbola apetraka eo ampelantananao Jesosy ny toy ny fiainanay sy ny fikasany rehetra. Misaotra Jesosy 20,000 ariary fanohanana ny asanao. Misaotra betsaka Jesosy malala fanomenao an'izao na dia efa tao anatin'ny fahakiviana aza tsapako teto fa tsy nanary ny mpanomponao tokoa ianao na dia efa rava aza ny asako teo aloha dia nitahinao izao ka nomenao asa tena tsy nampoziko vaovao sady ao. Misaotra Jesosy indro manolotra ny ampahafolony sisa volako avy any amin'ny banky ho anao na dia mbola tsy nandray karama izao raha tapaka iray volana tsika ianao Jesosy 30,000 ariary atolotra ho an'ny dady. Jesosy eo misaotra ny amin'ny zavatra rehetra mamindrafo aminay 76,000 ariary ho an'ny fivoazana. Misaotra Jesosy tamin'ny nanasitrananao ny zavikeliko dia mbola mangataka aminao hiaro ny ainy sy ny fanananay amin'izao zava-mitranga eto amin'ny firenena izao. Iny misy ampahany 10,000 ariary anampiana ny mpitandrina D2. Indro ny ampaha izay nomenao azy Jesosy 130,000 francs. Misaotra Jesosy. Misaotra anao Jesosy fa nitanterahanao tamiko ny teny fikasana sy izay nirin'ny foko izao izay nanadio ny asako dia nakarinao ka lasa mpiasa birao. Izao izay nanadio ny asako dia nakarinao ka lasa mpiasa birao. Misaotra Jesosy ampio ao Jesosy mba havita ny asanao amin'izay amin'ity
amin'izay ity misy ampahany tamin'izay nomena ho 10 000 ariary fampandrosoana ny asan'ny fivoazana. Ity Jesosy ny ampahan'ny hofatrano nomena ny dada 25 000 ariary dia mangataka vavaka aminy ny amin'ny tokantrano sy ny amin'ny fivelomana. Sotra be deabe Jesosy tamin'ny fitahiana nomena ho ka nahatratra ny 5 taona koa indro Jesosy ny ampahan'izay nomena ho misaotra Jesosy ampafolo-karena 20 000 ariary. Sotra betsaka Jesosy fa feno 7 taona androany lies rakotomanalina mangataka fahendrena sy fahasalamana ny mpanompokelinao 40 000 ariary ka 20 000 ariary amin'ny sasakamboty ampahitrisana ary ny 20 000 ariary ho an'ny voninkazo. Ary farany Jesosy eo tahio ny firenenay, tahio koa ny asa aman-draranay 1000 ariary ho an'ny fiangonana. Empolo ny fitambaran'ny voady izay voaray tamin'izao maraina izao. Ny 7 teto amintsika, 17 tao amin'ny rihana voalohany, 5 tao amin'ny rihana faharoa ary 4 tany amin'ny rihana faha-4. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireny. Misy toy ny fandaminana kely reto ho an'ny katezora riva izay anatanteraka le vedefon tsy afaka najanona satria efa vohomana daholo ny sakafo dia misy olo tena ny katezo eo amin'ny vavahady eo ry zareo no mahalala n'izay olona rehetra no evitena izay fandaminana nameniny avy tao amin'ny katezo teo. Ny manaraka an'izay ny fianaran'ny mpiomana atokana ny ambodanerana amin'ny 12 oratoandro dia misy io amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora. Izany hoe vita ny fianaran'ireo mpiomana atokana ambodanerana ireo dia tsy misy tsony ny fivezivezena atao anatin'ny fiangonana fa kosa mitodika aminareo ao amin'ny fivoazana satria fantatritsika tsara fa na ny bus andehanana dia sarotra be mandritra n'izany raha vao misy ny fihetsiketsehana ary hitantsika koa ny mpiasa tsy afaka natanteraka aka-congé foana dia misy zany ny fandeferana mihitsy amin'ny présence ny ankizy mianatra ho mpiomana hotokanana ny ambodanerana ny atoandro amin'ny 12 ora io. Be da be reo namantsika efa very asa manoloana ny zavatra misy ato amin'ny firenena ka aokitsika mba hisy mihitsy ny fandeferana amin'ny tsy mba exizetsika zany ny atongavan'ireo mpiomana tokan'ireo raha noho ny amin'ny asa, raha noho ny amin'ny fitaterana ary noho ny amin'ny zavamisy eto amin'ny firenena ny tsy atongavana. Ary farany dia efa manomboka mandoko ny fiangonantsika ivelantsika izao ato amin'ny fasady ato no efa tanterahantsika amin'izany ka dia vavaka mandrakarivotsika mba ho vita somatsara ny fandokoana ny fiangonantsika ivelany iray manontolo. Makasitraka tompoko. Etoko dia misaotra antsika izay rehetrarehetra mba mandray anjara ho an'ireo sakafo n'ireo ankizy mianatra ao amin'ny D2 misy 50 mahery izy no ao. Misy miatso mafy, misy manao hoe mba avindreo zay fa na dia nianiko hanina aza oza dia manahirana anay ka dia nanoana n'izany antso izany tsika hatramin'izao aloha. Efa naviditsika 801 500 francs zany eninetsy sy ray tapitrisa eninalina sy ray tapitrisa eninalina sy ray etsony 800 000 francs. Petsaka izy eo dia anjarantsika reto mba manohana tena manohana misy an'ireo ankizy ireo ka dia mba samby mamatsy mahitritra tena tsy mahavita ninninina izy eo raha voanona ka dia misaotra anareo manohana ny mpanompon'Andriamanitra. Faharoa manaraka an'izany misy fiangaviana totompoka izay nataon'ny ray aman-dreny any amin'ny sampana mba mangataka izay tompoko sy dada mba manatrika fandraisana fanasan'ny tompo daholo ny sampana rehetra. Tokony tsisy hivoaka mihitsy rehefa fandraisana. Rehefa vita manko ny fandraisana dia mivory amin'izay ny sampana. Fa misy ony sampana
tsy avela mivavaka mihitsy mandray fanasan'ny tompo fa betsaka ona ny zavatra dinina dia tsy mandray fanasan'ny tompo mihitsy izy ireo tsy manatrika fitapivavahana tsy voavonjy ny présidentinay na ny baronay ozy izy ny fanahany zanakay e mba jereo kely zany ary zay mihitsy ny tefany tokony zany ny tena tokony ho izy mandray fanasan'ny tompo eto dolo sampana rehetrarehetrarehetra aloha maka hery fampaherezana avy amin'i Jesosy vita zay a zay vao mivory fa mba arahana roa ray aman-dreny maso zany fa raha misy sampana manao an'izany ane ka tena mamono ny fanahiny ankizy e ary mampianatra ny ankizy tsy angona mihitsy ane zany zay ny mahatonga le anankiray nanofy ato zazakely ty nanofy ty hoe mpiandry zazakely nanofy an'ity za dada nanofy hoe teo tokotaninay ony a andro sakafo dia mazava be ny andro rehefa kelikely dia ny amaizina ny lanitra ary dia lasa maizina tampoka ny rahona mangamanga teo dia nika mafy be za hoe maizina tampoka ny andro dia nisy feo nanao hoe mibeba 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 dia niaraka tamin'izay za dia nandoalika bebaka marina fa mpiandry kely nanofy an'izany zay tompoko tena miteny mihitsy sika mihitsy fa tsy tiany mihitsy zany tsy mandray fanasan'ny tompo zany raha ny zanakareo amin'ny sampana misy miteny zany dia mitenena hoa aty aminay fa famonoana ity zao dia fa milaza mihitsy zazakely io fa mibeba mibeba fa miamaizina ane mifeninao e fianaranao tsy vita ny asanao tsy vanina zany kendain'Andriamanitra amin'izany ny fiainanao dia mbola misy koa ny anankiray nanao ity za dada nanofy hoe rehefa avy ny fampahery tamin'ny mpampianatra hono ny sekoly lahady iza nisy fampaherezana zany ataon'ny mpampianatra amin'ny sekoly lahady eo dia irava andeha ody dia nanofy hoe nanao akanjo robe lava be mainty be vohitsaka tamin'ny tany izy zay tsara rehefa avy ny fampahery tamin'ny mpampianatra sekoly lahady ony za dia irava andeha ody dia nanofy hoe nanao akanjo robe lava be mainty be vohitsaka misy tamin'ny tany dia nanontaniako ilay olona teo akaiko ny teny hoe mety zao e dia indro nisy fiara fotsifotsy zany ony hitondra rehefa avy namarana n'izany zavatra nataony zany ny miaramila ay resaka miaramila indray tsy fanta mifanjavozavo be le nofinao ianao zay nanofy nanao robe maintimainty be io dia efa sarona efa lasa ny devoly ianao zay dia le anankiray teo mifampitoy aminy hoe maizina be tampoka dia misy ny teny hoe mibeba beba beba mibeba tompoko zay le ataoko hoe misaotra ny toniny laza teo fa tsy ny lehilahy ihany fa ny vehivavy koa mibebaka daholo raha riva ty anankiray ty za mozy nanofy hoe natao mariazy efintelo zay zany nofy zany izy dia miverimberina foana fa izao inona ny dikan'izany lehilahy manoratra nefa manao akanjo mariazy mbehivavy fotsy madio be io le fa nilazaiko anao hoe rehefa manonofy atao mariazy ianao tsy ho anilanao eo ny vadinao Jesosy zay efa mampiakanjo fotsy anao io hoe andao amin'izay mody milaza fahafatesana io ny ataonao voalohany indrindra aloha andeha mibebaka tsy fantatra anao na firy taona mandeha mibebaka rehefa vitanao zay dia mamonjy dokotera ianao mijery ny tensionanao fa ao
no amonoan'andriamanitra anao tampoka dia tampoka mihitsy andeha mibebaka aingana daingana. Zay nisy ravanao fa be dehibe nohatran'izao mba tsy mbinina ihany koa fitopavahana faharoa rehefa avy eo fa no ataoko zao dia reny nofinareo rehetrarehetra reny dia ho tsiponiko hoe iza ny tena maika be ary tena milaza fahafatesana dia reny zao no tsiponina satria be dehibe zavatra lazainareo. Misaotra nareo misaotra ny Jesosy koa miaino amintsika ne zay nolazain'i Jesosy taminareo tany amin'ny nofy tsirairay avy tany aminareo reny saintsaino. Raha mampibebaka izy dia mibeba, mampitandrina izy dia mitandrina amin'ny sakafo na mitandrina amin'ny tension. Efa nilazaiko anareo daholo zany rehetrarehetra zany. Misaotra tompoka tsangana amin'izay tsika hivavaka ato ny mekely firanana azafady ny firanako dia aty misy anankiray mbola sy voalaza kaiky ty na voafina tato hoe ina amin'ny tena tiany olazaina ny hoe mpiandry kely koa ty na nofo hoe misy ankizy anankiray hono ny teny hoe tsara be ty dessin animé ity misy an'ny Lucifer le diavoly dia niteny le ankizy hoe alaineto azao ila matory dia tonga teo ambany tonga teto amin'ny réseaux sociaux teo ambany no ny diavoly dia nanana endrika leona manenjika olona dia mihinana olona dia zay tratranony dia lasa demoniaka dia nisy olona petsaka tratrany tony mpiandry kely manofy anytony ka dia samy mieritreritra fa ny diavoly zany zao miasa mafy mihitsy apiditra olona ato amintsika apiady dia mifanaratsy zay ny ateo fampinana tezitra be dia mifamono misy diavoly tonga misy zany tonga ty ka izay roahana daholo ny raha riva ataontsika daholo zany samy mibebaka daholo ataontsika ny hira hoe resakaizan'ny mpanota 576 resakaizan'ny mpanota fantatrao ny zanakao fa malemy mora lavo ka mangataka aminao mba todio ka ianoy ny vavakay. Vavakisika zany loeranay Jesosy sakaizan'ny mpanota dia ianao hoe fa tsy sakaizan'ny olo-marina fa le an'ny mpanota mihitsiny ary mahantra amin'ny fiainanay korontana fandripaka aza indraindray mangataka aminao a Jesosy mba ianao ny vavakay
fa malemany izay tsisy manao ny marina na deray azy veromaina daholo ny torotenina tao nanjavona ohatra ny veromaina daholo ny vambaka azy nisy niovana deray azy matiantoka enao Jesosy sany nangatahako taminao hoe mpamamindra fo aminay raha mba misy mpanota ray mibebaka ne Jesosy mba avotra ny taninay ina moa zay voatavo tsatotsatona azy dia maty daholo izay olombelona ao anatiny azany mampatahotra anay fa raha mibebaka ianareo ianao Jesosy kely fotsiny dia mivaha izany voatavo kely tsisy dikany manarona anareo zany mampatahotra anareo ka raha mivavaka izay Jesosy mba ianao ny vavakay ao reo olona rehetrarehetra tsy fidiny anazy ane mahita vola dia lasa mangalatra omena vola dia lasa mandroba zavatr'olona mandory fananan'olona tsy fidina anazy zany Jesosy zay le fahalemeny amivavaka amin'ireny zay mba ho tonga saina ianao ny angatany Jesosy hamangy azy isa-tokantrano isam-baravarana iteny aminy hananatra azy noho ny fitiavanao hatafiditry ny devoly ny fiainana eto Madagasikara gataka famindrampo aminao zay raha mbola mba tianao ty Madagasikara ity mba hiteny sy hananatra ianao fa raha tsy mety kosa Jesosy araka ny teninao teo teninao nefa tsy anay baibolinao masina fa tsy anay aniraka ny anjely ianao ka dia ny fisainany fotsiny azy anakorontana amon'olona androba any am-pandriana dia efa maty ny anjely daholo rehefa tsy mety mibebaka fa mamindraha fo dia mamindraha fo Jesosy fa tianao daholo na dia ny olona rehetra ratsy aza satria ratsy daholo zay fa ny fotoana mahazo anay tahaka an'izao Jesosy dia mbo te eona aminao zahay te eona aminao satria fantatra efa Andriamanitra tsy mbola nandainga taminay ianao nandray mandeha aza na indray mandeha aza avereno aminay raha Jesosy ny teninao fahiny hoe inona ny tianao ary hataoko aminao manoloana zao fahoriana malagasy manoloana zao fandrobana be zao manoloana ny faharavana ny fananana inona ny tianao hataoko aminao ianao ny vavaka Jesosy
misaotra Jesosy. Isam-batan'olona, isam-baravarana, isa-tokantrano, ny ain'ny fivavahana ianao. Ary za mino fa mbola tsy andao anay ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra satria ianao no Andriamanitra afaka monjy anay ary afaka miaro anay. Voaranao izany vavaka izany Jesosy. Ianao mipanalalana anay amin'Andriamanitra ray. Entoany izany vavaka izany Jesosy. Tanterao ny teninao fahiny taminay. Na inona angatahanareo amin'ny raiko, ataonareo amin'ny anarako, ataoko izany. Manoloana ny seza fiandriananao izay rehetrarehetra Jesosy, olona ratsy. Vetaveta eo anatrehanao. Mamenatra na dia miteny an'izany ara Jesosy. Tsy mendrika akory na dia tondra fivavahana aminao aza. Dia miondrika izay rehetrarehetra Jesosy. Manorotka ny tongonao masina. Mifona aminao. Mifona aminao. Mifona aminao. Mangataka. Tahaka mpangataka rehetra Jesosy hoe Jesosy eo. Ianao ny vavakay. Ny anaranao ny angatana izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra, ho masinanay ny anaranao. Tonga ny fanjakanao, atao anay sitrapolo, ety an-tany takiny ny an-danitra. Eo nay ny any. Ary mamela hanelokay, takany namelana isembelika taminay. Tondranay mifakam-panahy. Namafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amina. Raisontsodranao. Ho Jehovah Andriamanitra aminao androany, aza matahotra, aza merikerika foana, izany ho Andriamanitra ao. Afaka mamiaro anao aho, ary afaka mamonjy anao koa. Vavan'i Jehovah no miteny. Fahavalona izay fahavalonareo iady amin'izay miady aminareo ary ataon'i Jehovah mantsambena daholo izay rehetra fahavalony manimba nyty Madagasikara ity. Amin'ny vavan'i Jehovah no miteny ho tantarany aminao zany amin'ny asa mandrarano sy ny fianaranao rehetrarehetra za mombanao ary za merikerika tsony. Saotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Arovia o Tompo atolotro isa ny tenako anompo sy ankalasa omeoa enere sy ny faharetapo aro vitsio vere izay anjara tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary fanahy masina aminy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro endrika voninahitra amin'ny rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary fanahy masina.
sami mahereza to Panuta tsy mendrikao tsy mahay manetry teny aza velana ogendrikao fa mila famonjena Famihiratsy masoandro Uliletika nyariva Manuta foni sikasa Dimana maritena Simisi macapaku ifa Mizeri litumpu Evero alunya mbichi Kusewa lili umali Panuta simendrikao Simai manechitena Azabela na urendikao Famila famutena Itia wake iti Atsugi litana no Efaresini dicha faini Idwa ulubaba Efa vononao Jesô tena tapakany hevitro hanaradianao fô naiza loale Si emuchaitsuni ao fa eo aluako ewizi manulutanana te isakambinai Panuta chimendrikao Simai manechitena Azavela na urendrikao Famila famutena Itia wake iti Atsuri nitanana Efaresini dicha faini Idwa ulubaba Timendrika manechitena Azabela na urendika Famila famutena Itia wake iti Asuri nitanana Efaresini dicha faini Idwa ulubaba Efaresini dicha faini Idwa ulubaba